androany koa moa zany tany amin'ny délivrance izay rahan'ny mpianatra amin'ny tenako izany ndao hivavaka avy hatrany tsika ary nomboka ny fotoan'i Jesosy eo misaotra ny amin'ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao fitahinao rehetra izao fotoana androany izao tena mahafinaritra be indray Jesosy ahafahanay miaraka ao anatin'izao fampianarana izao. Misaotra indrindra Tompo fanahy masino tena inoko fa ianao nitarika anay eto androany hanokatra ny fisainanay tsirairay avy indrindra ihany koa ny tenako izay mitondra n'izany fampianarana izany dia aoka ny fanahinao no hitoetra mandrakariva ato anatin'ny mpanomponao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Alleluia Amen. Eny ary ho tohizantsika ilay délivrance izay moa no nataontsika farany dia janontsika raha tsy diso teo amin'ny afaka manampy kely ve isika ianareo tao anatin'ilay nijanonantsika farany dia ny fanadihadiana ara-panahy. Dananao tao amin'ny fampianatan-kery. Teo amin'ny petit B zany. B zany. Ho jerentsika ary iverina kely tsika eo amin'iny dia ho tohizantsika ilay fampianarana. Mazava tsara ve ny fifandraisana? Maheno tsara ve tsika? Mazava tsara pastor. Eny ary tompoko. Fampiasan-kery izay zany no hanombohantsika azy indray androany. Fampiasan-kery mialohan'ny tena hirosoana amin'ny fanaovana délivrance dia tokony mila fantatry ny mpanao délivrance aloha fa fahefana no entina mandroaka na manala ny devoly ao amin'ny olona anankiray izay azony fanaratsy. Ny ten'Andriamanitra amin'izay ao amin'ny Luka 10 dia ny 9:20 izao vaky ny teny hoe indro efa nomena fahefana anitsaka ny maingoka sy andresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo. Mazava ho azy zany fa fahefana sy hery ny fanomen'Andriamanitra antsika no anaovantsika an'izay atao hoe vavaka na hoe délivrance izay. Mila fampiasan-kery zany any amin'ny tontolo ara-panahy ny fanaovana délivrance. Misy fampiasana fahefana voatafy hery ao anatiny ao anatin'izay vavaka délivrance izay. Fahefana voatafy hery izany. Mila miomana araka izany ny mpanao délivrance satria ny devoly koa dia fanjakana anankiray izy ary manana ny heriny ihany koa ka mety hanohitra sy midrikina ary milaza ny tsy mety hiala izy ireo. Zany hoe ny fanaovana délivrance zany dia tsy hoe rehefa manao délivrance isika dia voatery tsy maintsy hoe hiala foana ny fanahy maloto fa izay ilay ilana an'ilay hoe hery no entina manao délivrance. Hery tsy hita maso, fahefana tsy hita maso. Izay zany no entina no atao rehefa manao délivrance fa tsy hery ara-nofona hoe efa mandeha ho azy foana io efa ato anaty marina ekena fa efa ato le fahefana, efa ao aminao le fahefana, efa ao amintsika le fahefana.
araky voalazan'ity Luc ty hoe efa nomena atsika ozy ny fahefana anitsaka ny maingo ka sy ny mena rana izany zay oary ny baiboly moa oary ny ten'Andriamanitra moa amin'ny endriky ny devoly sy ny fanaratsy izany mena rana sy maingoka izany ary araky ny voalaza teo dia fanjakana anankiray mihitsy ny fanjakan'ny famaizinana zay moa no efa hitantsika tany aloha hoe antsoina ihany koa hoe mpanjaka ny famaizinana. Ny mpanjaka ny famaizinana zany dia fahefana ao amin'ny famaizinana na hoe herin'ny maizina. Zay zany no raha mifanohitra amin'ny herin'Andriamanitra zay fahazavana araka ny ten'Andriamanitra moa hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, zany hoe ao anatin'izay fahazavana zay dia mandresy ny aizina. Fanjakana anankiray izy ary manana ny heriny ihany koa. Mila fantatritsika tsara zany, mila fantatra ny mpanao délivrance zany fa ny fanjakan'ny maizina na ny devoly dia manana hery, zany hoe ny délivrance zany dia hery roa mifanandrina, dia hery mifanohitra, hery samihafa, hery maizina sy hery ny mazava, ka mila hery zany le izy fahefana zany le izy rehefa manao an'izay délivrance zay, ka tsy marina fa hoe ny devoly fa valo efa resy sy ny sisa araky fahafantarantsika azy fa tadidio tsara fa matoa ny devoly mahazo olona anankiray dia nisy hery zay tao amin'ny tao, nisy fahefana zay tao amin'ny tao nafahana posséder an'iny olona iny zany, ka tsy azo amaivana mihitsy izay hoe ny devoly sy ny fanaratsy sy ny fanjakany dia manana pouvoir ihany koa izy eo anatrehan'ny famatorany na fiazonany olona anankiray na hoe marimarina koa dia hoe fanjakany amin'ny olona anankiray, manjakazaka ao anatin'ny olona anankiray ny devoly na ny fanaratsy zany. Amin'ny alalan'inona ary no ahafahana mitondra ilay fahefana voatafy hery? Amin'ny alalan'inona ary no ahafahana mitondra ilay fahefana voatafy hery? Misy anankitelo izy fa mety misy mihoatra ihany koa fa zay aloha no omeko atsika ao anatin'izao fampianarana izao. Voalohany amin'ny alalan'ny fananana sy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fananana tenin'Andriamanitra sy amin'ny alalana fiainana amina tenin'Andriamanitra, zany hoe manana tenin'Andriamanitra ianao ary tsy vitan'izy hoe manana fotsiny, atao hoe manana mantsy dia mahafantatra ianao, mahalala ianao tenin'Andriamanitra be dia be izany, fa ny atao hoe miaina kosa dia mifankatoavanao an'izay tenin'Andriamanitra zay ary ho fatsapanao sy fahalalanao fa misy vokatra hoentiny takany hoe rehefa miaina ianao dia velona, sambatsambatra, mahazo fofinaina, mahazo rivotra tsara, rivotra madio, velombelona, matanjaka ianao, ny fahasalamana sy sisa. Dia takan'izay ihany koa hoe miaina ao anaty tenin'Andriamanitra dia tsapanao misy le tenin'Andriamanitra zay anananao ao aminao, fa mampiaina anao le izy, mahavelona tsara anao le izy dia ny fanahinao izany ary mampatanjaka sy mampahery, mampitombo finoana, mampitombo fatokina, hery ao anaty ny fananana tenin'Andriamanitra sy fiainana amin'izany atao hoe miaina ao anatin'izany atao hoe tenin'Andriamanitra izany. Zay ny voalohany. Faharoa, amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikanana. Amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikanana. Misy tenin'Andriamanitra moa milaza mihitsy manao hoe fa iny karazana iny ozy dia tsy vita, tsy mety raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikanana. Zany hoe ilaina zany ny vavaka fifadikanana. Ny vavaka fifadikanana moa dia filonana ao anatina tontolo ara-panahy ao amin'Andriamanitra ka manadino sy mamelana hoe mametraka ny nofo ho ambany, zany hoe tsy mieritreritra
nofintsony fa miaina ao anatina fiainana ara-panahy. Tsy midika akory zany hoe ny olona tsy mivavaka sy tsy mifadianana dia tsy ao anaty tontolo ara-panahy izy, fa raha te hirosy bebe kokoa ao anatina fanovozan-kery zany isika dia ilaina indrindra izany atao hoe vavaka sy fifadikanana izany. Marihako tsara, vavaka sy fifadikanana fa tsy hoe vavaka fifadikanana, zany hoe na hoe vavaka fotsiny na hoe fifadikanana fotsiny, fa vavaka sy fifadikanana, zany hoe mifady hanina ianao dia mivavaka, fa tsy hoe mifady hanina ianao dia mihira na tsy fantatro ny hoe mandihy na midera na tsy fantatro fa mivavaka, zany hoe mifady hanina, mivavaka, miditra amin'ny tontolo ara-panahy, lalina sy maharitra ary manovo hery ianao ao anatin'izay atao hoe vavaka fifadikanana izay. Dika aloha fifadikanana dia tsy misy mamoniny amin'ny tena mihitsy, mamoniny amin'ny fisainana, mamoniny amin'ny tena rehetra ary tsy mieritreritra afa-tsy izay momba an'Andriamanitra ao anaty tontolo ara-panahy. Zay zany ilay vavaka sy fifadikanana. Amin'ny alalan'ny fahamasinana sy fifatohana ao amin'ny fanahy masina, fahamasinana sy fifatohana ao amin'ny fanahy masina. Zay zany ilay fanovozana hery na hoe manao moa zany fiainana ao anatin'ilay fahefana voatafy hery, zany hoe ianao zany manana fahefana arak'ilay teny tary ambony teo hoe nomena antsika izy ny fahefana anitsaka amin'ny maingoka sy ny mena rano, fa tsy fahefana à titre na hoe fahefana ananana fotsiny, fa fahefana voatafy hery, zany hoe raha mpitandro filaminana anankiray izy manoloana jiolahy ohatra kanefa izy tsisy hery fa ny fahefana ho aminy, zany hoe manana fahefana izy sambotra an'ireo, manana fahefana izy anara-maso an'ireo, fa rehefa mifanehitra aminy kosa izy ka tsy ampy ny hery, zany hoe tsisy basany aminy ohatra na vitsy izy nohon'ireo vitsy ireo mpitandro filaminan'ireo polisy ireo ohatra nohon'ilay mpangalatra ilay dahalo dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho resy ilay mpitandro filaminana izany, satria ny fahefana fotsiny ao aminy efa notorizeny izy ho amin'izay fa tsy ampy ny hery. Noho izany tahak'izay ihany koa nefa notorizen'Andriamanitra isika ao anatin'ny fahefana, fanomenantsika ny fahefana, fa arahana hery izay fahefana ananantsika izay. Zay zany ilay hoe amin'ny alalan'inona no ahafahana mitondra ilay fahefana voatafy hery, dia amin'ny alalan'ny fananana sy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana, amin'ny alalan'ny fahamasinana sy fifatohana ao amin'ny fanahy masina. Aza miala isika ao anatin'ny fampianarana ilay mikasika an'ilay hoe délivrance izany. Grand D zao tsika ny zavatra tokony atao sy ny fihetsika, ny zavatra tokony atao sy ny fihetsika ao anatina délivrance. Ilaina tokoa ny mahafantatra zavatra rehefa hanao délivrance isika, dia eo ihany koa ny fihetsika izany, satria mila fahendrena be zany manao délivrance izany mila fahendrena be zany satria raha ohatra ka zavatra ara-nofo ny resahana dia misy ilay antsoina hoe risque ao anatin'izay atao hoe délivrance izay, tahaka ny hoe fitsaboana, tahaka ny hoe mpitsabo na hoe olona anankiray mitsabo olona iray dia misy risque ao anatin'izay atao hoe fitsaboana izay. Dia tahaka an'izay ihany koa fa ny antsika indray zany dia fitsaboana ara-panahy ny délivrance izany, ka misy risque ihany koa ao anatiny izay atao hoe vavaka délivrance izay, ka mila fitandremana sy famailona hatrany na dia hoe ao anatin'ny na dia hoe efa manana an'ireo
fiainam-bavaka sy tenin'Andriamanitra sy ny sisa ireo raha isika dia ilaina foana ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina rehefa manao an'izay atao hoe vavaka fanafana na hoe délivrance izay isika tsirairay avy satria maro tokoa ny mpanao délivrance indraindray lasa manaonao foana ao anatina vavaka délivrance tahaka izao dia be dia be mihitsy ny olona lasa manaonao foana. Izay ny ilaina n'ilay formation na fampianarana mahakasika ny amin'ny délivrance izany. Ny zavatra tokony ho atao fihetsika fampiasan-kery tsy hita maso ny délivrance fa tsy fampiasan-kery hita maso. Ka noho izany dia tsy tokony ahitana endrika misy herisetra mihitsy ny fanaovana délivrance. Averiko sady amafisiko tsara, fampiasan-kery tsy hita maso ny délivrance fa tsy fampiasan-kery hita maso. Ka noho izany tsy tokony ahitana endrika misy herisetra mihitsy ny fanaovana délivrance. Any amin'ny Zakaria moa 4:7-9 dia hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny teny Jehova amin'ny Zerobabela, tsy amin'ny kery na ampatanjahana fa amin'ny fanahiko ho Jehova. Noho izany tsy amin'ny hery sy tanjaka ranofo fa amin'ny fanan'Andriamanitra, amin'ny fanahy masina zany. Izay zany naovana ny délivrance. Maro dia maro ny olona, betsaka ny olona manao an'izany délivrance zany hitantsika izany tsy hanonanarina fiangonana moa fa ny zavatra efa hitako tao anatina resaka délivrance dia be dia be ny olona manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny devoly, ny asan'ny fahavalo, ny famaizina, ny fanahy famaizinana no agressif, fa ny fanan'Andriamanitra kosa dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra hoy tokony filaminana fa tsy fikorotanana. Noho izany tsy tokony ahitana agression mihitsy ao anatina vavaka délivrance izany. Tsy tokony ahitana agression, tsy tokony ahitana fihetsika mahery ao anatina vavaka délivrance satria tsy amin'ny hery ara-nofo no anaovana an'izany vavaka fanafana izany fa amin'ny fanahiko ho Jehovah tompony maro. Izany izay ilay fahendrena no resahako teo fahefana tsy hita maso no ampiasaina hanetsika zavatra hita maso. Tsy tokony manao délivrance amin'ny toerana tery na mety andratra ilay olona atao délivrance. Raha mety, raha azo atao. Indray manko ny toerana anaovana délivrance tsy voafetra, tsy voafaritra izy indraindray ankoatra ny any am-piangonana zany. Dia indraindray any atokantranon'olona any isika manao délivrance sy ny sisa fa rehefa hita zany hoe zay ilay fahendrena apetraky ny fanahy hoe rehefa hitanao zany hoe tsy mety anaovana délivrance aty toerany ity dia mila mijery zany ianao ny fomba rehetra, ny moyen zany ahafahana manana toerana fiabla tsara anaovana an'izay délivrance izay. Na tokantranonao ohatra na tsy fantatro na miteny amin'le olona hoe mba misy toerana malalaka ve ahafahana manao izay vavaka izay. Fa ny toerana tery zany raha tena azo ialana, raha azo atao dia aza any amin'ny toerana tery na be fanaka na misy zavatra mety handratra no anaovana délivrance. Tsy sanatria hoe any amina dépôt ve ianao no hanao délivrance, any amina toerana tsy haiko misy zava-maranitra na sahala amin'izany dia tsy mety satria indraindray manko tsy voafaritra anatiny hoe tsy voatery hoe any am-piangonana foana ilay délivrance zany arakaraka ilay situation, ilay zava-misy ilay amehana zany. Mety hoe urgent be ilay fanaovana délivrance dia
avy ianao de tonga de entin'ny hafanapo ianao etanimpo ianao de tonga de hoe andao délivrena andao délivrentsika izy vavantsika izy tonga de alefanao i délivrance izany zay le ilaina le fitarihana ao amin'ny fanahy tsara raha olona maromaro atrany ny manao délivrance satria akoatran'ny akoatran'ny fanambarana akoatran'ny fanambarana herim-panahy dia ilaina ihany koa ny miaro ny vatantenan'ilay olona atao délivrance zay moa zany le fandresahako eo zay zavatra resahantsika zay mitohy amin'le teo ambony ihany ilaina ihany koa ny miaro ny vatantenan'ilay olona atao délivrance satria za zao nisy fotoana efa tantarako ihany izy ity rehefa nanao délivrance na vehivavy anankiray zay tao am-piangonana de niditra hôpitaly io ranabavy io rehefa vita ny délivrance nandritry ny tapakandro arivo de nody tany an-tranony izy de natao sérum tany an-tranony izy de napitson'iny izy nampidirina hôpitaly fa ny zavatra mahafaly sy saorana an' Jesosy tena nandray fanafahana le vehivavy io le ranabavy io nisy fanafahana goavana tao ambadik'ilay tao anatin'ilay vavaka délivrance natao azy fa ao anatin'ilay vavaka délivrance na hoe eo am-panaovana an'ilay vavaka délivrance ianao sy olona zay atao délivrance de tena matanjaka raha ny fihetsiny ny agressivité tena raha masom-pahitana de hoe raha ny tenako sy mpiandraikitra anankiroa nanao délivrance azy de tena hoe tsy avoatazona azy mihitsy fa tena hoe ny fanahy masina sy ilay hery nambara sy ny nampianarina teo no nametra ny fihetsika ty ranabavy ity fa raha ny fanahy maloto zay tao aminy de tena tsy voatazona satria nisy fotoana tena nirifatra mihitsy ny ranabavy io nirifatra ny tsoka nivoaka tao am-piangonana ary nandeha teny an-tokotany niakatra teny ambony tamboho rehetrarehetra teny fa fahefana foana moa nampiasaina de nanaiko azy nalefaka nalemo azy de niverina moramora tao am-piangonana de raha zany fihetsika rehetrarehetra zay nataony ty ranabavy ty zany tsy tokony hampiditra hôpitaly azy mihitsy fa tsy tanjany le izy fa tanjaky le fanahy maloto tao aminy fa rehefa afaka le fanahy maloto de niverina tamin'ny tanja normal izy de tena narary tena nalemy ary nefara tam'izay fampidirana hôpitaly zay moa nitoy an'ilay izy ka tsy tokony manao délivrance amin'ny toerana tery zay le voalaza teo ary raha mety de olona maromaro ohatra sy mila arovana ihany koa olona atao délivrance arovana sanatria atonany amin'ny rindrina ohatra ny lohany mety hitrangy zany zavatra ohatra zany fa akoatra ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny fampiasana hery tsy hita maso de ilaina mba maromaro ny manao délivrance izany ary raha mety dia mba miandahy-miambavy satria indraindray raha ohatra ka lehilahy rery lay manao délivrance eo indray mety hitanjaka lay vehivavy atao délivrance ohatra de mba misy ranabavy eo mba manarona ny fitanjahana sy ny zavatra sahala am'izany ka tsara ny mahafantatra an'izay ny fihetsika mahery ataon'ilay olona délivrena dia azo baikona sy fehezina tsara ao amin'ny tontolo ara-panahy azonao atao tsara mihitsy no miteny mandefa fahefana mibaiko ao amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo mihetsika ny tanany iny tsy mahazo mihetsika ny tongotra malemy za manoka moa de manao an'izay foana rehefa manao délivrance ary vatany voatapitra n'ilay zay baikoko zay
dia malemy tokoa ilay fanahy maloto. Tamin'ny fotoana nanaovana délivrance io moa dia maromaro natao délivrance, dia rehefa niala tao amin'ilay salle anankiray nanaovana délivrance ny tenako dia nivoaka ny rifatra nandositra ny tsoka tao ilay ranabavy. Dia niantso any le ranabavy hoe paster ny rifatra le ranabavy ty. Amin'ny anaran'i Jesosy miverena ianao, verina ianao any am-piangonana, verina ry. Dia tahaka an'ireny sanatria zany, tahaka ny hoe biby baikona dia manaiky tokoa, matahotra dia miverina. Tahaka an'izany ilay fampiasana hery sy fahefana. Fa tsy vitsy ny olona ao anatina vavaka délivrance rehefa tsy ampy an'izay fahalalahana zay. Tsy vitsy ny olona voadaka, voan'ny coup de tête, voan'ny totondry sy ny sisa satria izay no mahafana maloto azy, agresifa izy. Tsara raha maromaro hatrany zany manao délivrance. Ny fihetsika mahery ataony ilay olona atao délivrance dia azo baikona ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zava-dehibe ny fibanjinana amin'ny maso amin'ilay olona misy fanaratsy. Eo zany ilay fampiasana an'ilay baiko, eo zany ilay hoe azo baikona sy fehezina izy. Zany hoe reto zany le secret ahafana manao an'izay, ankoatran'ilay hoe fahefana ao aminao dia tena zava-dehibe ny fibanjinana amin'ny maso an'ilay olona misy fanaratsy satria rehefa jeren'ilay mpanao délivrance ao anatin'ny masony ilay olona délivrena dia tsy mazaka ny masony ka lasa mikipy ilay délivrena. Noho izany tokony ahiratra araka izay azo atao hatrany ny masony. Zava-dehibe zany. Zaho manokana expérience efa hitako zany. Rehefa banjininao fatratra amin'ny fahefana ao anatin'ny masony, ny mason'ny olona iray izay atao délivrance, andramo anie zany fa hitanao fa tsy mazaka izy fa akipy ny masony io, na ahodiny lohany na akipiny ny masony. Satria ao anatin'ny mason'ilay olona izay posséden'ilay fanahy maloto io ao ihany no ahafahan'ilay fanahy maloto mijery sy mahita anao. Ka rehefa mijery anao ilay fanahy maloto raha tsy ny masonao no jereny dia matetika izy mety ahita ihany hoe ianao io. Fa rehefa ny masonao no jereny dia mahita afo sy fahefana ary hery lehibe mampanaintaina azy izy ao anatin'izay masonao zay. Zay zany secret kely anankiray amin'ny fanaovana délivrance. Secret zany. Ary na olona tsy atao délivrance ara fa olona misy fanahy maloto fa mifampiresaka aminao tsotra fotsiny, mbola tsy anaty délivrance mbola vao mifampiresaka, matetika tsy mazaka jerenao izy, tsy mazaka banjininao zany izy. Na izy mibaradaka na izy tezitra be. Ohatr'izay zany ny hery fonosiny atao hoe masontsika. Amin'ny alalan'ny masontsika io zany no ahafahan'Andriamanitra miasa mampita hery ao anaty ny mpanompony anankiray. Andika antsika aka fanoharana iray anaporifotsika an'izany ao anatin'ny Baiboly. Andeha jerentsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary 5, asan'ny apôstôly toko 7 5, ny anaran'i Jesosy. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay,
dia nibanjina azy izy roalahy, dia nibanjina azy roalahy tsara izy fananantena azo zavatra aminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no meko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ra-lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Misy fahefana ao anatin'ny masontsika ao, noho izany mpanjiny ny olona izay ataony mivavaka fanafana. Mpanjiny tsara masony izy, ary ao anatin'izay fimpanjinanao azy zay dia atsapa zavatra ihany koa ianao. Amin'ny alalan'ny masontsika mijery n'ilay olona dia mamangy ny fanahy masina ao anatina esprit de discernement, dia mamangy anao ny fanahy masina ao anatin'izay fimpanjinana izay, ary mampiteny anao sy mibaiko aminao amin'izay fihetsika tokony ataonao izy manoloana ilay olona izay atao délivrance. Zany hoe tsy ilaina zany, tsy de tsara zany le mandeha amin'ny fahazarana loatra rehefa manao délivrance hoe tonga ianao de manao délivrance tonga de andao ataontsika délivrance ary izy afahan'i Jesosy izy. Marina avokoa ne zany rehetra zany, fa ny fitarihan'ny fanahy tena zava-dehibe. Kataka tsara ianao inona ny tokony ataonao zao, tsy voatery hoe miteny fa any anatin'ny fanahinao sy ny fisainanao lalina any amin'ny tontolo ara-panahiny manoloana an'ilay olona atao délivrance, na hoe andeha anao délivrance ianao de misy tari-dalana apetraky ny fanahy mangina ao anatin'ny fonao ao, anatin'ny fanahinao, de tonga de mandeha ho azy manaraka an'izay ny fihetsika ataonao sy ny zavatra ataonao. Tsy voatery hoe mitovy foana hoe rehefa hanao délivrance de mipetraka de manontany de mivavaka de ao ary mipetraha ianao fa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy sady mametra tanana. Fa tsy ratsy izay, fa fahazarana ihany izay, fa ny tena izy de ianao maka toerana tsara, maka fotoana tsara, na de segondra na de minitra, afahanao miaino na hoe mitsapa ilay fahatsapana any aminao izay hitarihan'ny fanahy masina anao ao anatin'ilay vavaka délivrance izay atao. Indraindray nefa fanahy masina mety miteny tampoka amin'ny fanahy masina hoe zay ny fandresen-dahatra aminao hoe tsy mbola tsy aza atao délivrance izy, de mety diso fanantenana le olona, anga pastera tsy délivrena indray za, zay moa ny antony nalehako eto zao eto aminao eto hoe ho délivrena fa zay hitarihan'ny fanahy masina antsika ihany no ataontsika. Zay le ilaina an'ilay herim-bavaka izay vao niresahana tery ambony teo. Ireo olona izay manaiky atao délivrance sy izay mpanao délivrance, zay ihany no tokony manatrika amin'ny fotoana anaovana délivrance. Raha azo atao de ny olona izay délivrena sy ny olona izay manao délivrance, io tsy hoe hamonomby, miala tsiny amin'ilay ho fanoharana sanatriny zany, ka ilaina olona mpitazona, enao mitazona ny tongony, de raha lahatsy mitazona ny tanany, de raha lahatsy mitazona ny lohany, eo nareo zany telo mirahalahy mitazona fotsiny fa za hanao délivrance amin'izay. Tsy izay le izy. Ny teny tary amin'ny voalohany teo hoe
tsara raha olona maromaro fa olona maromaro mpanao délivrance andresahana olona maromaro mpanao délivrance fa tsy olona maromaro ny ray no manao délivrance fa ny ankoatr'izay hitazona ny tongony sy ny tanany tsy izay le izy fa olona efa vonona hanao an'ilay vavaka fanafana izay zany no olona tokony manatrika ao amin'ilay toerana zay anaovana ny délivrance raha toa moa ka délivrance fao be le izy hatramin'ny ankizy zany de voakasika izay délivrance zay daholo zany hoe efa tafiditra anatin'ilay olona atao délivrance zany le ankizy fa zay olona hijerijery fotsiny na hiaino fotsiny otrany ahoana zany atao délivrance zany otrany ahoana misy olona manko lina otrany ahoana ary zany olona mihetsika devoly zany aloha mba hijery rehefa le mba misy délivrance reny de mba hijery otrany ahoana le olona mihetsika devoly fa ny olona izay hanao délivrance na mpanompon'Andriamanitra izy pasteur izy mpiandraikitra izy mpanao délivrance mihitsy izy tsy voatery ho pasteur izy sy izay olona atao délivrance izay ihany no tokony miaraka eo fa ny ankoatr'izay raha vao olona mbola tsy vonona tsy tapa-kevitra no atao délivrance de aloha miala eo amin'ilay toerana anaovana délivrance izay ny tsara indrindra ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany no anarana ampiasaina mandritry ny fanaovana délivrance ka tsy tokony mampiasa anarana hafa mihitsy arak'izany tsika tsy tokony hampiasa anarana hafa mihitsy arak'izany sao de anao ohatran'ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy izay torian'i Paoly nampiasa anaran'i Jesosy izy fa nisy Paoly koa tao no zany ndrotehany devoly ilay izy telo mirahalahy izay zao mihitsy moa voalazan'ny baiboly hoe ireo ozy izy de mpandehandeha mpanao mpamoaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay torian'i Paoly fa ny anaran'i Jesosy Kristy ihany satria ny devoly ange tadidio tsara fa ny anaran'i Jesosy Kristy de tena atahoran'ny fatratra ary Jesosy mihitsy ny tena atahorany satria vao tonga Jesosy toy izy ho avy sady va ianao izy ilay zanak'Andriamanitra andringana anay fantatra ny devoly tsara fa Jesosy no hidina andringana azy ireo amin'ny andro farany Jesosy ihany manana izay fahefany zay amin'ny baiko andrava ny asany ozy izy voalaza tena fa toy izao izy natongava ny zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asany devoly no zany ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahana manao délivrance ahafahana mamoaka fanamaloto de ny anaran'i Jesosy Kristy ito ihany tsika mila manisy fefy na fiarovana ihany koa ny mpanao délivrance ino io fiarovana io fiarovana ao amin'ny tontolo ara-panahy fiarovana ara-panahy zany izy io
dia tsy inona akory zany fa ny fandrakofana amin'ny rany Kristy ny toerana manodidina sy ny olona manodidina ary ny anaran'ny olona izay mety ho voatonontonon'ilay olona misy fanaratsy eo. Voalohany aloha ny fiarovana dia ny rahan'i Jesosy ihany. Zay zany ny protection antsika. Na isika izay manao délivrance, na ny mpiara-miasa amintsika izay manao délivrance, dia mila rakofana amin'ny rahan'i Jesosy avokoa. Na ny toerana ary indrindra ilay olona izay atao délivrance iny dia rakofana amin'ny rahan'i Jesosy izy mialohan'ny anaovana délivrance azy. Le hoe rakofana amin'ny rahan'i Jesosy raha mahatsikaritra tsika indraindray, ho anahy moa zany rehefa manao délivrance zay dia zao voany ianao délivrance dia zao ny tenenin'ilay olona atao délivrance. Ianao izy tsy maintsy matinay ianao. Ianao io sady tondrono tsara mihitsy a. Tsy maintsy matinay ianao io izy. Dia ndraindray koa izy miteny hoe le olona izay toerana io dia anazy io, vonoina io fa tsy azonareo zany io izy fa anay io, vononay io, matinay io. Ary nisy fotoana nisy ranabavy zay indray nanonona mihitsy ilay tsy tao anatina délivrance fa nietsika zany io ranabavy io tany atokantranony tany. Dia zao ny tenenin'ilay fanaratsy taminy hoe vononay ianao amin'ny raha tsy tadidiko izay nanona daty mihitsy hoe 21 décembre. Zay zany no teneniny raha tsy diso aho. Dia natahotra mafy ity ranabavy ity, mpino ao aminay izy io, dia miantso anahy tamin'ny telefônina: Pasitera, ho faty amin'ny 21 décembre. Fa ahoana ranabavy? Ho faty hony ahy, vonono hony ahy. Dia tonga tany atokantrano moa nampahery azy. Tsy mbola nanao délivrance fa niandrasana tany am-piangonana foana. Somary tery tao amin'ny tokantrano ity ranabavy ity. Izy moa ranabavy mbola vao anambady izy tamin'izay, dia mbola ohatran'ny hoe trano mbola mitokantrano irery izy zany tamin'izay, fa ilay fofombadiny no mandalindalo indraindray. Dia tany am-piangonana vao natao ny délivrance. Fa mandraka hatramin'izao izy manompo ny tompo tsara, tsy maty. Efa tamin'ny 2 taona lasa angamizay. Ka ny devoly dia izay ihany mihitsy ny ataony rehefa toerinao izy, rehefa roanao izy dia manohatra tahaka izany, teny ohatran'izany. Dia rakofana amin'ny rahan'i Jesosy. Averiko ianao ilay mpitarika an'ilay délivrance, ny mpiara-miasa aminao izay manao ny délivrance, ary le olona izay atao délivrance, dia rakofana amin'ny rahan'i Jesosy aloha, mialohany anaovana an'izay délivrance zay. Eny antsefatsefany eny mbola mafisina ihany zay. Eny antsefatsefany fanaovana délivrance mbola mafisina ihany zay. Eo ihany koa ny toerana. Ny toerana ihany koa sy ny manodidina. Indraindray misy olona tsy mpino manodidididina na zavatra ohatran'izany. Dia rakofana amin'ny rahan'i Jesosy daholo manodidididina rehetra. Ary indrindra ihany koa rehefa délivrena io olona io, dia indraindray miteny ilay devoly manao hoe aleo zay ozy izy ho any amin'ny zanany, ohatra zany. Aleo zay ozy izy ho any amin'ny reniny na ho any amin'ny vadiny. Dia ireny olona ireny izay tononony ireny ihany koa dia rakofana amin'ny rahan'i Kristy Jesosy avokoa. Rakofana amin'ny rahan'i Jesosy zany ireny olona ireny. Ka ilaina zany izay atao hoe fiarovana, izay hoe manda
na hoe fefy ao anatina délivrance. Asiana fefy rehefa manao délivrance satria ady ara-panahy ilay izy. Rehefa roana ny devoly dia atondro azy ny toerana tokony alehany raha mitaky izany izy. Ilay manko io devoly io miteny hoe zay tsy hiala, hoaiza ary zay ozy izy, dia atoroy azy ny toerana tokony alehany. Aiza ny toerana tokony alehany? Ny toerana tokony alehany rehefa roantsika izy dia misy endrika tontolo ara-panahy ilay izy, karazana ohatran'ny emprisonnement kely ilay izy, fa tsy elo misy olona manao hoe any amin'ny elo, fa mbola ho resahantsika moa mahakasika an'izay resaka hoe elo izay amin'ny fotoana mampety azy. Fa ity zany misy toromarika kely. Rehefa roana ny devoly dia atondro azy ny toerana tokony alehany raha mitaky an'izany izy, ka ilay toerana dia any amin'ny tany foana, tsy misy rano, tsy misy olona, tsisy nininina. Zay zany ilay tany foana, any amin'ilay toerana tsy avelona azy, tsy mampahazo aina azy zany. Any zany ny toerana andefasana ny devoly na ny fanaratsy rehefa roana. Na koa alefa miverina any amin'izay naniraka azy izy, ambara aminy fa tsy mahazo miditra anatin'ny olona intsony izy na iza na iza. Fahefana daholo ny anaovana an'izany rehetrarehetra izany. Tononona ampahafantarina azy mihitsy amin'ny fahefana fa tsy mahazo miditra amin'ny olona izy, nizany izy io. Rehefa izy mitaky hoe hoaiza izay, hiala izay dia hoaiza izay, any amin'ny tany foana, tany tsisy rano, tany tsy misy olona, tany tsy misy nininina, any izy ny alefa. Tahak'izay zany ilay fandroana azy. Ampiasaina hatrany ny afon'ny fanahy masina rehefa mampiasa hery famoretana androana ny devoly. Ampiasaina hatrany ny afon'ny fanahy masina rehefa mampiasa hery famoretana androana ny devoly. Ny zavatra mila fantatsika ihany koa dia hoe mahatsapa kely amin'ny fangiry firiana ny vatan'ilay olona rehefa atao délivrance. Mahatsapa kely an'ilay fangiry firiana, ohatra misy mamay any amin'ny tanany, any amin'ny tongotra misy mamay be, fa tsy mahafaty azy le izy ary tsy mahakarary azy, fa ny fanahiny efa possédé-n'ilay fanahy maloto dia maharay ilay fangiry firiana ao anatin'ilay vavaka délivrance. Zany hoe rehefa may zany le devoly dia mahatsapa an'izay koa ilay fanahin'ilay olona. Ilay olona zany anatrehan'izay ihany koa zany misy somary henony kely any satria rehefa anontanianao izy dia ohatra mamay be eto amin'ny tanako eto, misy mamay any amin'ny lamosiko, misy manindrona aty, misy ohatran'izao, dia mahatsapa kely any izy eo anatrehan'izay vavaka izay. Tsy ilaina ny mifampiraharaha amin'ny devoly rehefa manao délivrance satria mety hangataka an'izany izy. Ahoana mba marimaritra iraisana, aleo rangahy mba zao, mba ohatr'izao. Re izy mety miteny koa hoe hiala izay, ao ary fa hiala izay, fa tsy ilaina ny fifampirarahana amin'ny devoly fa ianao ny tompon'ny fahefana rehefa manao délivrance.
mety angataka izy fa tsy mifampiraraha aminy. Fa izay manao ny délivrance hatrany no manana ny fahefana tanteraka eo anatrehany. Manana fahefana ianao eo anatrehany. Noho izany izay lazainao no tokony ho arahany. Ny devoly dia mpandainga ka tsy tsara ny miheno loatra izay lazainy. Eo zany le ilaina le fitarihan'ny fanahy masina. Misy fotoana, misy zavatra ilaina amin'ny lazainy, misy zavatra mety marina ihany fa mifono fitaka. Fa misy tena lainga mihitsy ny zavatra lazainy. Ohatra, mety ampanganao izy. Ianao io ozy izy, ianao manao délivrance anao, ianao ara ohatr' izao, ianao ara mbola ohatr' izao ny toetranao ozy izy, ianao ara ohatr' izao izy. Ndraindray mety misy ahitanao taratra ihany voakasika ianao. Mety misy marina ihany le zavatra lazainy mahakasika anao, fa miapanga anao le izy mba hahatonga anao ho lasa hanamely-tena indray ao anatin'le fanaovana délivrance, ka tsy ilaina ny mihaino an'izay zavatra izay. Fa mety ampihidina ny herina ao anatinao zany, mety ampihena ny hery ao anatinao zany ny fihainoanao ny devoly na ny feon'ny devoly zany. Noho izany mila mamantatra araka ny fanahy masina hatrany eo am-panaovana ny délivrance ka tsy déconcentré, satria amin'ny manofo dia mandreraka ny manao délivrance, mandreraka ny manao délivrance amin'ny manofo. Fa rehefa concentré tsara ianao miaraka amin'ny fanahy masina ao anatin'ilay vavaka délivrance dia tanteraka aminao le tsy amikerina ampatanjahana le izy fa amin'ny fanahiko Jehovah tompony maro. Noho izany tsy amikerina fatanjahana io fa raha amin'ny hery sy fatanjahana io dia reraka ambony ihany ianao izay manao ny délivrance, satria tena mandreraka ara-batana ny manao délivrance. Mialohan'ny dirantsika amin'ny grand E ohatry ny ahoana ny olona tokony manao délivrance, dia aleontsika aloha mametraka fanontaniana kely masikasika izay voatanisa rehetrarehetra teo aloha izay izay efa misinisy kely ihany izy izay ny amin'ny zavatra tokony atao sy fihetsika izany. Ndao ary tompoko. Ain'i Jesosy evangelista Paosera. Eny tompoko. Ndao ary. Tain'i Jesosy fanontaniana kely pasteur, misaotra ny fampianarana. Eo amin'le partie hoe le hoe aiza ny toerana andefasana azy, mba afaka averinao hazavaina misimisy kely ve ny manome exemple eo amin'le anina zany, tsy azoko kely le hoe aza miverina any amin'ny olona intsony ianao. Dia nefa ny avy eo misy an'le hoe miverena amin'izay nandefanao fa angano nandefana azy tsy olona. Dia lasa miverina miditra amin'ny olona indray hoe zany izy sa hoe ahoana. Dia fanontaniana farany hoe efa ilay devoly ve zany tsy maintsy any anatina zavatra na hoe mitoetra amina zavatra fa tsy afaka hoe mirenireny eny fotsiny ve izy rehefa miala, fa tsy maintsy mitady toerana hidirina foana izy. Tanaty baiboly zao hoe kisoa ny nandefasan'i Jesosy anazy, dia hoe tsy maintsy alefa quelque part ve zany izy rehefa miala quelque part. Dia izay no tiako anontaniana kely hoe eny izay, mankasitraka. Eny tompoko. Ny devoly na ny fanahy ratsy aloha dia manana mission izy, izany hoe voahiraka anjely maizina, voahiraka anatanteraka mission anankiray ao anatin'ny olona izy. Ny lehibeny dia ny mpanjaka ny famazinana, ny Lucifer, Satana any amin'ny fanjakan'ny maizina. Dia efa ndresantsika tany aloha izay fa manana ny mission tsirairay avy ny devoly araka izay nandrahana azy. Dia izay no entiny mampijaly ny olona sy mamatotra ny olona anankiray. Tsy ny olona no maniraka ny devoly fa ny lehibeny dia ny mpanjaka ny famazinana. Dia rehefa hoe averina izy hoe miverina any amin'izay naniraka azy, dia izay nanome azy an'ilay mission no miverina, no hiverenany.
Rehefa miverina any amin'ilay lehibe ny devoly zay nanirahana mitahiraka dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho tezitra ny lehibeany. Ary mety ho vononona ho saziany, tsy fantako za moa tsy mahafantatra ny mahakasika ny any amin'ny fanjakany maizina fa fanjakany mazava no fantatro. Fa tsy olona le hoe miverina amin'izay naniraka azy. Indray manko tsika mifantoka loatra foana ao amin'ilay hoe nisy namosavy dia irahanina mihitsy ny namosavy any Rakoto ny namosavy any Rabe dia zao le famisaviana nataony tao. Dia rehefa délivre ny Rabe dia asitrana le famisaviana dia ndana miverina any amin'ny Rakoto izay naniraka anao any. Tsy le Rakoto no naniraka an'ilay famisaviana Rabe fa i Rakoto koa mbo nisy fanahy maloto koa, nisy devoly mission koa tonga ny Rakoto anao an'ilay asana famisaviana. Asika ve le izy zany hoe tsy misy olombelona mihitsy zany diso ao anatina fisiana fanahy ratsy ao anatina olombelona ray, fa ny fahavalontsika sy ny disotsika dia ny devoly foana. Dia rehefa le averina zany ilay fanahy dia miverina any amin'izay naniraka azy tany amin'ny voalohany any amin'ny sefony any amin'ny fanjakany famezinana any izy. Dia izay anaovany izay lehibe any azy ihany satria tsy tanteraka ny mission-any tao anatiny. Dia le hoe tany ay dia karazana ohatran'ny hoe efa fanafoanana mihitsy ange zany an'ilay fanahy maloto amin'ny endrika fiteny ara-panahy satria eritrereto any amin'ny tany sady tsy misy olona ny tany ay foana tsy misy ninina dia ohatran'ilay tenin'i Jesosy tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis nge zany aizina ozy ny tambony lalina foana tsy misy ninina, zany hoe any amin'ny toerana tsy misy ninina, any amin'ny toerana tsy azony atao ninina, tsy misy de olona na biby akory na rano na rivotra akory any zany izy ny alefa. Dikan'izay miverina any amin'ilay naniraka any amin'ilay famazinana ihany izy satria le aizina teo ambony lalina foana tsy misy ninina, no zany any zany le antsoina hoe famazinana. Verina any amin'ny fanjakana famazinana izy. Ny devoly dia rehefa nandeha naka fanan'Andriamanitra ny devoly toy izy hoe nosy Andriamanitra hoe avy taiza moa ianao, toy izy hoe avy nandeha nizahazaha teny aho ozy izy. Dikan'izay ny devoly dia afaka mandehandeha mizahazaha ety amin'ny rehetrarehetra aty satria izy hoe ny fanahy ratsy ozy dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ozy ny devoly, mandehandeha merina tahaka ny liona koa izy dia mitady izay harapany. Ny devoly dia mila olona na vatana hidirana, mila vatana zany ny devoly hidirana. Fa ny devoly zany tsy mahazo aina mandehandeha ho azy fotsiny tsy misy vatana hidirana izy. Tsy mahatonga anazy miteny hoe hoay zary zay, aleo hiditra ao amin'ny ranony zay, aleo any amin'ny Rakoto zay, aleo any Rabe zay, aleo any amin'ny Retsiksoa reto zay. Zay zany ilay natiorany devoly, ny toetrany devoly zany takizay mihitsy hoe mila vatana hidirana foana izy eo anatrehan'izay. Ka rehefa asitsika fefy ilay vatana rehetrarehetra izay nitenenina izay nampianariko teo hoe tsy mahazo miditra intsony na mampiasa intsony na iza na olona iza dia zay lay fiarovana tononona amin'ny fahefana rehefa manao délivrance. Satria ianao nge raha le olona atao délivrance iny ihany narovantsika dia hiditra any amin'ny hafa indray izy dia ho avy indray le hafa anatona anao hoe pasteur mba mila délivrance kely, fandraisanao an' Jesosy izy dia délivrenao izy dia tovy ihany le izy izany ka noho izany ny olona rehetrarehetra zany niza izy dia anjarantsika no miaro azy mba tsy hidirany devoly. Ny fiarovana moa dia be dia be, fampianarana, fandraisana an' Jesosy, fampitombona ara-panahy sy ny sisa dia ao anatin'ny sokajiana anatin'ny fiarovana daholo zany. Ary tsara mariako fa tsy manana fahavalo anizaniza isika mpanao délivrance fa devoly irery ihany. Zay ngamba le izy rahalahy. Za mankasitraka pasteur. Iza ihany koa manana fanontaniana hafa. Mba metraka fanontaniana kely azafady. Eny tompoko. Tsy hatanany tompo amintsika rehetra tahian Jesosy daholo. Mankasitraka pasteur any amin'ny fampianarana fa tena voaray ary mampahery ilay izy. Fa ny anahy zany fanontaniana somary ohatran'ny hoe personnel le anontaniako ho anahy ilay izy satria misy fotoana zany ohatran'ny hoe
Nazara zany tsy azoko mihitsy hoe inona ary le zavatra ohatrany hoe matetika mahazo anazy satria tsy haiko tena tsy fantako mihitsy dia voaingana kely aho zao nanofy ao anaty nofy aho zany no mikomba be mihitsy ohatrany hoe misy feo zany miteny misy feo miteny ohatrany hoe le feo ohatrany hoe tena ohatrany hoe tena ohatrany hoe mampatahotra zany le zavatra tenenin'le olona nefa tamin'ny côté anankiray zany za rehefa nahita ramatoa zay fantako le ramatoa dia tsy fantako hoe mpamosavy ve io ramatoa io sa inona fa tao anaty nofy aho zany no niady tamin'ilay izy satria ohatrany hoe hitanareo ny poziny ohatrany hoe miziriziry be tena le mibotsimbotsina be reny mihitsy noho zany izy aminahy dia ohatrany hoe te hampiasa fahefana aminahy izy tsy haiko hoe nanany quelque part amin'ny fiainako ve mbola nanany fahavalo fahefana satria ohatrany hoe manana fahefana miziriziry be mihitsy zany le olona dia za moa tao anatin'ilay izy zany tena ao anatin'ilay izy zany no miteny hoe ny fahefanao ambany nohon'i Jesosy dia mitabataba be hono izy sady ohatrany hoe miteny zavatra aminahy zany ohatrany hoe miteny zavatra tsy haiko tsara le zavatra niteneny fa hitanareo ohatrany hoe miteny zavatra mampatahotra ohatrany hoe mampiomana sy ny ohatran'izany le izy zany dia miteny hono za hoe mangina ianao fa Jesosy ny tompony fahefan'i Jesosy ny ambonin'ny fahefana rehetra fa mangina ianao dia tsy haiko zany le zavatra mahazo anahy hoe any anatin'ny fiainako any ve mbola misy zavatra tsy mbola misy zavatra ve tsy haiko zany Nazara aloha zany mbola eto am-panontaniana ny tompo amin'izao satria matetika miverina le izy ary matetika ohatrany hoe tratran'ny oppression misy manindry tampoka tonga dia misy manan-kenda tampoka tonga dia misy mampitahotra tonga dia tena hoe miororo be zany ny any amin'ny tontolon'ny fanahiko any tena miady mafy aho nefany ao anatin'izay dia ny anaran'i Jesosy foana zany no ampiasako ao anatin'ilay izy. Izay zany fanontaniana kely paster hoe mbola misy zavatra ve mety hoe mbola nanany fahefana sa mbola misy zavatra tokony mbola tsy tapaka sa misy zavatra mety hoe tsy haiko tena tsy haiko fa zay le fanontaniako tompoko. Ya, ny resaka nofy tsy voatery hoe misy zavatra ianao fa ny resaka nofy dia azony devoly foana ny azony olona atao foana ny mandefa soro any anatin'ny nofy na tsy nofy ary tiako tenenina hoe itsika zanak'Andriamanitra dia manana fahavalo dia ny devoly na mpanompon'Andriamanitra manana hery sy fahefana sy fahaela tamin'ny fanompoana sy ny sisa ary dia tadidio tsara fa tsy hoe rehefa mahery tsika dia miala ny fahavalo fa ny fahavalo eo foana izy ary tsy natao hanamelohan-tena akory ny fanafihan ireny fahavalo ireny na ny devoly izany aza tonga dia manamely tena hoe misy inona ny fiainako misy izao ve sa misy tsy mety ve sa hoe manahoana fa tsy midika nefa izany hoe tsy hanao vavaka fandinihan-tena ianao dinio tsara ny tenanao dinio fanomponao dinio ny ahavo ara-panahinao sy ny sisa kanefa izay zavatra tsy midika hoe tsy azony devoly tafihana isika ny olona mandefa asana famosaviana dia tadidio tsara fa rehefa any anaty nofy izy zay no manao an'izay dia mampiororo fotsiny izy mampitahotra izy ary ny zavatra ilainy aminao dia ilainao matahotra ianao sao teo ny tena hoe mangororo mihitsy miororo mihitsy dia izay mihitsy ny tadiaviny mampiororo fotsiny ny asany fa rehefa tsy miororo ianao rehefa tsy matahotra ianao matoky an' Jesosy ianao matoky amin'ny fahefanao ianao matoky mahazanak'Andriamanitra anao ianao dia avelao izy anao izay ataony fa mifinao azy raha fantatrao le olona eto ambavaka izy raha tsy fantatrao izy dia ataovy contre x fotsiny ilay fifonanao dia vavao azy mifinao hoe Jesosy mifona ho an'ny olona izay manenjika sy miala ka manao zavatra ratsy na hoe mandefa sor ratsy eo amin'ny fiainako izany dia ho hitanao fa lasa anova olona ianao ao anatrehan'izay ary le olona izay nanao ratsy anao iny dia mety hiova amin'ny alalan'izay vavaka fona izay ataonao izay na rehefa tsy hiova izy dia mety ho leo fotsiny izy dia mijanona izy
tsy hanatanteraka an'izay zavatra izay intsony. Fa ny nofo ratsy matetika dia asana fanamaloto amin'ny alalana fampisaviana foana. Fa zao fotsiny foana no fampianarako sy ampianariko atsika manao hoe tazomy foana ilay fiainam-bavaka, tazomy foana ilay vavaka fiambenana, dia manana fahatokiana an Jesosy sy ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fa na inona fihetsiketsehana ataony devoly eo, fampitahorana fotsiny ane zany any anaty nofo impiry mo na za zao izay mampianatra antsika zao azy, impiry mo zako no manofo hoe maty hony nisy ohatran'izao nefany fantako tsara ny fiainam-bavako sy ny fiarahako amin'ny Jesosy. Dia hoy izy hoe fa valo mierongerona fotsiny reny fa tsisy ninona fiantraikany. Dia nanofy hoe maty efa tamin'ny roa taona zao nanofy hoe maty hony ohatr'izao hony dia tsy hitako akory, tsy nisy efehany teo amin'ny fiainako ilay izy amin'ny viako réel, satria maninona, satria fantako fa tsy misy an'izany ary tsy mitombona mihitsy zany fa za matoky an Jesosy ary fantako fa devoly fotsiny mampiororo ahy zany, dia tsy hatahoranao zany. Ka ohatran'izay ilay izy, aza tonga dia malaiky manamely tena isika izay manofonofo ratsy ireo, aza malaiky manamely tena fa assuré tsara fotsiny fiainam-bavaka eo natrehan Jesosy. Raha mila délivrance ianao dia manatona mpanompon'Andriamanitra, na ianao tenanao ihany dia manaova délivrance. Fa aza miandry zavatra sarotra fa mila mitombo fotsiny tsika amin'ilay toe-panahy tsara ao amin'ny Jesosy Kristy dia milamina ny zavatra rehetra, tsy misy atahorantsika mihitsy mahakasika an'izay fampitahorana ataon'ny devoly ihany. Dia manitra ange Baiboly ange dia milaza hoe misy fanjakana tsy azo ampiororona hozy ao anatinao ao ninona fampiororona dia ianao tony foana, ianao mandroso foana, ianao tahina foana, ianao mahery foana. Fa ny devoly tsy maintsy manao ny ataony foana izy eo anatrehan'izay. Nisy fitsorona vavolombelona kely ity, nisy rahalahy mpanompon'Andriamanitra izay na misavian'olona izy rehefa misotro kafe eo amin'ilay mpivarotra hono izy dia asian'ilay mpivarotra pozina foana ny kafeny. Dia efa intelo inefatra izy zany teo no tratran'izay foana. Dia gaga zany ty mpivarotra ity fa tsy nety maty mihitsy ty rahalahy mpanompon'Andriamanitra ity, satria zany mpamosavy ty mpivarotra ity ka dia nitsapa ny herin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy, ary ny farany dia nitsotra amin'ny marina mihitsy izy hoe efa inefatra intelo inefatra no nanapozina anao fa tena manaiky fa mahery ny Andriamanitra ivavahanao fa tsy nety maty mihitsy ianao, tsy naninona mihitsy ianao. Dia gaga ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ve nisy an'izany za tsy mahafantatra an'izany hozy izy. Dia tsy nanana alahelo taminy izy, tsy nanana inona taminy izy fa hozy izy hoe manatona an Jesosy fa ho afaka amin'izany zavatra izany ianao. Ka takizay zany ilay izy fa dia ny devoly tsy maintsy manafika atsika fa tsika tsy ho resy ny devoly zany mihitsy. Fa hozy izy ilay fitenenana izay hoe ny meilleure défense hozy izy c'est l'attaque, izany hoe atakeo foana ny devoly dia tsy afaka mavita na inona eo amin'ny fiainantsika izy izany. Sainga mamavala an'izay fanontaniana bavy izay fehiny dia aza manamely teny mivavaha tsara, ampitombo tsara foana, hetaheta fa resaka nofo zany tsisy fiantraikany mihitsy zany rehefa mahery tsara isika. Izay minomino foana ihany no hiaran'ireny zavatra ireny, fa rehefa tsy mino an'izany ianao izy ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahakasika amin'ny fiainako izay nofo ihany dia milamina tsara, tsisy mahakasika anao izany. Zay ve? Ia, makasitraka indrindra tompoko ny amin'ny valim-panontaniana. Manana 2 minitra sisa ako eo anatrehan'ny fampianarantsika. Dia izay 2 minitra izay entiko hanazavaina zavatra kely. Izay sy evangelista Paul Gérard moa efa mamarana ny fampianaranay sy ny anjaranay, fa raha sitrapon'i Jesosy dia no ataoko farany ao anatin'ny 2e année arakarak'izay fandaminana eo raha mety amintsika dia ny mahakasika ny fevian'i Jesosy ao anatin'ilay programa moa izay no entiko amintsika farany ao anatin'ny 2e année izany. Dia amin'ny heriny no
tapitra ty partie ty satria partie E sy F sisany no faranako amin'ny heriny amin'ity satria tsy tratra androany le izy vokatry le fahatarana kely zay tena ilana tsy indrindra atoko koa de amin'ny heriny faranako ty de sady manome atsika an'ilay karazana fanontaniana akana noty examen zany makasika ny amin'ity délivrance ty amin'ny heriny izany ka ozy hoe enaro tsara ny lesona izay voaray anao ao aorianan'izay examen zay de ho alefako ireto polycope ireto ho amintsika tsiraray avy izany zay ngambany amin'iny fa rehefa tapitra amin'ny heriny ity de andeha indray isika anao ny andamina kely de manao ny fevin'i Jesosy izany zay fa tapitra ny leratsika raha misy fanontaniana tsy mahakasika ny lesona fa mahakasika an'izay zavatra lazaiko teo zay na remarque kely indrindra mo an'ny mpanompon'Andriamanitra mpitarika atsika ao miarahaba manokana pasteur Mario Mivady ny tenako izany de afaka resahana kely ihany satria efa hiditra ny mpanompon'Andriamanitra evangelistra Paul Gérard. Mankasitraka tompoko. Ya, minan'Andriamanitra vondrandra dia misaotra-pitsika hoe pasteur tolotra amin'izay fampianarana izay feno dia feno tokoa dia tena mitombovotra hatrany ianao. Raha fampiasako moa izay dia resahantsika rehefa avy eo fa pasteur Paul Gérard koa efa tonga dia menan'Andriamanitra voninahitra amin'izao fiaraha-miasa mahafinaritra amin'ny fampon'Andriamanitra izao. Tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra ka hatramin'ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy antsika ny zavatra rehetra ka dia matoka fa hiditra amin'izany fanampiana izany ny tompo satria mpambaly soa izay mazoto mitady azy izy. Amen. Tain'i Jesosy tompoko. Ndosy ianao evangelista. Afindretsy? Tsy maizina. Zao? Ya, tonga indray ny fotoana ahafahantsika miaraka eto noho ny fahasoavana sy ny fampinampian'i Jesosy Kristy. Maître en attente. Ahoana ty rahalahy fa ohatrantsika ohatrantsika izy Tonga dia mandeha misy miantso izy. Famety tsara ka? Famety tsara. Manao ny pasteur Mario Mivady manao ny mpianatra rehetra raha teo hoe mpianatra tsy mpianatra moa zany fa raha izay mpanaraka ny fampianarana izay entina eto miaraba anareo tratra ny fotoana andray dia ho fotoana eo ambany fitaliana fanahy-masina, fotoana eo ambany fahasoavana ary ny fotoana ihany koa hanjakan'ny hery sy ny fahamarinana ary ny rahan'i Jesosy andrakitra ny fotoana rehetra androany. Vita moa zay ny pasteur tolotra dia miditra indray za zany hanohy an'le fampianarana. Ny zavatra efa hitantsika zany hatramin'izay, ny zavatra nampianariko hatramin'izay dia mikasika ny fitsipika ny arahana amin'ny fanazavana amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tao koa ny fitsipika ny tao koa ny fisehoan'ny herin'ny fanahy masina, dia tao koa ny fanahy masina ny toetrany sy ny tanditony, ary tamin'ny sabotsy 2 tamin'ny volana 2 Août dia ny toetra fototra tokony hanan'ny olona manana ny asa vanim-poana, dia tao ny fitiavana lalina la hoe avoir un amour profond sy ny fahaizana manafy ny zavatra. Zay zany ny vitako ny fotoana nafahako niaraka taminareo. Amin'ity faraparan'ity zany dia misy zavatra anankiefatra no tiako ampitana rotra ka ampy ny fotoana, dia ny toetra fototra tokony hanan'ny olona manana asa vanim-poana dia amin'ny olona sitrana amin'ny rahatra anaty, zany hoe guéri intérieurement.
fahitako hoe dia important io satria be dia be ny olona marary anaty, manana aretina anaty, olona tsy sitrana anaty, nefa manana asa fanompoana. Be dia be ny zavatra hitako ary mampalahelo, mampalahelo tokoa indraindray. Faharoa zany toetra fototra tokony anan'olona manana asa fanompoana, manana toe-tsaina mahomby, zany hoe manana pensée positive. Dia ny amin'ny fahatelo mikasika ny fanetretena na ilay atao hoe humilité. Ary any amin'ny fahaefatra raha misy fotoana dia ny fitoriana filazantsara mirehitra na ilay hoe évangélisation par le feu. Ka ny androany zany dia ny hoentiko androany dia ny olona sitrana amin'ny ratra anaty, guéri intérieurement. Ry olo indray toetra fototra tokony ananan'ny olona manana asa fanompoana. Mety izy pasteur, na mety izy évangéliste, na mety izy na asa ananana zany. Hivavaka aloha tsika zany alohantsika miderina amin'izay. Ray malalo misaotra anao, mideranao mankalaza andro ary manome voninahitra andro raha mbola menao fofonaina, mbola menao fotoana indray zay ahafahana mifampizara ny zavatra zay mba ndraisina tany aloha tany, ka mba ahafahana apita amin'ireo rahalahy sy rahapavy. Za dia tsy mahay mampianatra ary tsy mahay miteny fa nanao masina anao ka mpianatra eto sy ampiteny eto, ary ny rahan'i Jesosy no angatahako andrakitra an'izany rehetra zany. Ary Satana mpangalan-teny dia roana tsanak'ery tsy anam-pahefana amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ianao hikasika ny fon'ny olona, ny fo rehetra tompo mba teny hisokatra na ny fona ny saina handray amin'ny teninao, ka dia aoka iseho ny voninahitra eo raha amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany rehetra zany. Dia tononotro ny hery sy ny tanjaka, tononotro ny teny rehetra, tononotro fa ny fanamasina ny tena mpianatra eto ho an'ny tsirairay aby. Nderasiny azy voninahitra tolotra anao raha amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, alleluia, amen. Eny ary anomboka atsika zany le hoe olona sitrana amin'ny ratra anaty, guéri intérieurement. Marobe ny olona vo amin'io ary marobe indrindra tsika malagasy vo amin'io satria tsika tao anatin'ny voazanaka, itsika tao anatin'ny fantrana, tsika ao anatin'ny finonom-poana, tsika ao anatin'ny be dia be mampatonga ny olona manana ratra anaty. Eny ary raha nifidy antsika ny tompo mba handesy hamoa, nifidy antsika zany tompo Jesosy mba handesy hamoa sy aretany vokatra. Amin'ny Jaona 5:11 petit a dia milaza zao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendra anareo mba handesy hamoa ary mba aretany vokatrareo. Ny zavatra tapa dia zao, tsy aharitra ny vokatra raha mitaritarika ratra anaty ny olona anankiray. Io zany le olona manana asa fanompoana, ho simba io olona io ary ho simba koa ny asany. Mety io pasteur, mety io apôstôly, mety io évangéliste, mety io mpampianatra. Ao anatin'izany ohatra zany raha misy pasteur mijangajanga satria nangalatra ny voninahitra, satria izy nangalatra voninahitra Andriamanitra, mijatra dia misaraka ohatra. Nangalatra voninahitra Andriamanitra izy na mety nigadra izy na mety nisaraka izy sisy. Dia tsy aharitra mihitsy ny vokatra raha mitaritarika ratra anaty io olona io. Famaritana, inona no atao hoe ratra anaty? Zay zany no tiako hozaraina kely eto. Fantatsika fa mizara telo ny olombelona iray, dia ny fanahy na atao hoe esprit, aina na atao hoe âme, ny vatana na atao hoe corps. Lazaina fa maty ny fanahyn'izay olona tsy mbola nandray famonjena. Ny atao hoe fahafatesana fanahy moa dia ny fisarahana amin'Andriamanitra. Genesis 2:7, fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza hinana, fa amin'ny andro izay hinanana azy dia ho fady tokoa ianao. Ezekela 9:20, ny fanahy izay manotana ho faty. Apokalipsy 2:17, fantatro ny asanao fa manana anarana velona ianao. Timoty 2:5-9,
fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona. Jaona fitoko 5/7/2020 tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana anefa ny olona rehefa nandran'ny famonjena. Zay zany famaritana araran'ny baiboly jerena mikasika ny hoe fahafatesana ara-panahy io. Ny ainy indray dia mety voadoro, mety mangidy, mety maratra, mety marary. Taka ny vatana ihany, ny aina dia mila fanasitranana. Fantatsika fa ao anatin'ny aina no misy ny fihetseham-po, sentiment ozy ny vazaha, tout ce qu'on ressent, ny fitiavana, fankalana, fahatezerana, fialonana, fisalasalana, le doute, ny lolo-poa, ny fangidina, ny fanahina, ny tahotra sy ny safidy, choix. Ao koa ny finiavana, na le hoe volonté, safidy, fanapahan-kevitra, eritreritra, na le atao hoe pensée. Ny saina, ny atao hoe intellectuel, ny fisaina, ny fitadidiana sy ny intelligence. Ary ireo rehetra ireo dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny manodidina. Zay zany tao amin'ny famaritana. Ny ratra nateraky ny fiainana, les blessures de la vie. Ahoana moa zany mampatonga ny rehetra dia misy ny blessure de la vie. Talohan'ny namonjenantsika dia samy nanana ny toetrantsika avy isika sy ny ratra nateraky ny fiainan'ny tsirairay. Ary ny antony nahatongavana Jesosy dia ny hamonjy antsika amin'izany toetrantsika izany. Ao amin'ny Isaia 1:2 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra ahy hitolo-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ahasitrana ny torotoro fo izy, ary tory farafara amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Itorotona kasitrahan'i Jehovah sy ary famalian'Andriamanitsika. Ampionana ny malahelo rehetra, anolotra ho an'ny malahelo aoziona, eny, anome azy amana ho solona velona sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana, ary fitafiana federana ho solon'ny fanahy reradreraka. Isaia 1:5: nahoana ny mbola te asiana ihany ianareo noho izao fiodinanareo lalandava izao? Enika aretina avokoa ny loha rehetra, ary marary ny fo rehetra. Hatramin'ny faladika hatrany amin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Fatatra sy diakapoka ary ferivao tsy mbola voaporitra na voafe na voalemidilo izy. Ireo zany dia ratra nateraky ny fiainana. Olona torotoro, meurtri, manana ratra anaty avokoa no novonjen'ny tompo. Averiko, olona torotoro, meurtri, manana ratra anaty avokoa no novonjen'ny tompo. Ohatra, teo ireo ankizy nahita fisainana tamin'ny fahazazany, nahita faisana tamin'ny fahazazany. Ohatra, ray mamilava, mpikapoka, mpamono vady. Raikitra amin'ny fitadidiana zany, ary mivoaka amin'ny nofy ary indraindray. Teo ny tsy fahampian'ny fitiavana noho ny ray aman-dreniny saraka. Teo ny fisian'ny fahafatesana tao amin'ny ankonana dia tonga kamboty nampijalian'ny renikely na ny ray kely miteraka ratry anaty izany. Tsy mety adino fa mitamberina any an-tsaina, any amin'ny lalina any amin'ny subconscient. Teo ny fahantrana.
teo ny fanilikilin'ny hafa ny atao amin'ny teny frantsay rejet ary io dia marobe mihitsy io hatrany am-boga lankely no tadiavina fa vavy ny tonga dia efa volikilika ny vavy ary io dia eto Madagasikara mihitsy mahagaga mihitsy hoe rehefa vavy kely any ambanivohitra any rehefa mamangy dia atao kelikely koa le vola fa rehefa lankely dia atao ambony dia rehefa teraka vavy dia arapaina nazo pakakitay sa nazo mpanasa lamba fa rehefa lehilahy dia arapaina nazo tapika hoe dia efa misy fiangarana misy fanilitsilina eto Madagasikara misy mihitsy ao koa le zaza nesorina fa tsy afaka avortement non réussi tena mampalahelo mihitsy teo koa ny voapepo indrindra ny zanatany ohatra ny malagasy be dia be mihitsy gasy atsika momba ho azy tsika anie voazanaka foana itsika anie tsy mahay nininy itsika anie zao ambaniny ny tenany ambaniny ny zavatra misy ao anaminy teo ny manana clé marabatana défaut physique mety njolo izy mety tagila amin'ny masony mety sy mamolitra izy mety kopila ny tongony dia anaovana esoeso na koa izy misy an'ireny aretin-koditra ireny dia anaova ireny variry ireny moa tena mitsara mihitsy anaovan'ny olona azy dia tena ilikiliky ny olona mihitsy zany zavatra zany miteraka ratsy anaty ireny toe-javatra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny lasa ireny dia miteraka ratsy anaty ihany koa ny fanamasina nefa no maneho antsika izany ratsy izany na dia heverintsika aza fa dia tsy manao ahoana loatra ary ilay izy ampitsaivo fanamasina anao foana zany zavatra zany averikeo atao fa rehefa tonga anao zany olona ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ty zany nefa mananasa fanompona nefa manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa ampitsaivo ny fanamasina antsika zany zavatra zany ka mety ratsy miambintsika dia manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa zavatra tsara nefa dia zao Jesosy dia afaka nasitrana antsika tanteraka amin'ny aretina rehetra na ny ainy zany na ny vatana ozy izy amin'ny Korintana 2:1-5 ko raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo raha sitrana amin'ireny isika dia ho gaga fa isy fahafahana eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olona ary aompy isika amin'ny antso izay miantsona antsika ahoana moa ny fisehoan-dratra anaty hita ao amin'ny Baiboly tsika zany tsy miala amin'ny Baiboly fa ny Baiboly foana no kataloga ny Baiboly no modely ary ny Baiboly ihany no marina hijeritsika ny fisehoana ratra anaty hita ao amin'ny Baiboly ohatra alahelo-panahy na fangidiny hana Samuel 1:1-10 ary hana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany dia nitomany fantatsika tsara ny ihana zay nanana rafavy dia nataondreo tsinitsinina mihitsy izy nefa noho ny fitiavan'Andriamanitra izy dia nahazo zaza ihany vakintsika ihany amin'ny Samuel 1:1-10 ina koa zava-kitranga fahoriam-panahin'i Davida Salamy 5:30 mitanondrika sy mijoretra indrindra aho ary misaona mandrakariva nanana fahoriam-panahy Davida satria izy miteny hoe mitanondrika sy mijoretra indrindra aho ary misaona mandrakariva na dia Davida dia nanana zany inona koa ny fahorian-tsain'i Josefa Genesis 2:2-20 Genèse 42:21 dia niresaka hoe izy efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalantsika
satria nahitany fahorin'ny ny ainy isika raha nitariana tamintsika izy nefa tsy mba ny ainy tsika koa izany no natongaviny zao fahoriana izao amintsika faraintsainy Josefa. Faefatra, ny zanak'Israely tany anefatra de reratsaina sy nalahelo. Salamo 7:115, Psaume 107 verset 5. Noana sy mangetaheta izy sady reraka miainy tao anatiny. 5, ny fanahina sy alahelo. Salamo 7:12, mandrapaovina no mbola isaintsainako, ampanahy souci dans mon âme sy halelovako ampo isan'andro. 6, nahantra sy nafoy ny voaka tamin'ny andron'i Jesosy. Matthieu 7:17, ary noho nahita ny voaka Jesosy de nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampantrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Zay zany fisehoana ratra anaty hita ao amin'ny baiboly. Apahany ihany ireo fa tsy teo izy rehetra kosa. Ohatrany ihany koa ratra anaty ao amin'ny baiboly izay tsy sitrana ka nanimba ny fiainan'ilay olona. Ohatra ratra anaty ao amin'ny baiboly izay tsy sitrana ka nanimba ny fiainan'ilay olona. Voalohany, ny fialonan'ny Kainy no nanosika azy hamono olona. Fatantsika fa namonan'i Abela i Kaina no ny fialonana satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny sorona nataony fa ny Abela no eken'Andriamanitra de niteraka fialonana tao amin'ny Kaina zany de nivonono faty mihitsy i Abela rahalahy. Faharoa, ny nanamavony Esau ny fahasoavan'ny tompo, ny tsy firaharahiana ny teny fikasan'Andriamanitra no nahaveriny zony ka nanenina an-dranomaso taty aoriana rehefa lasan'i Jakoba nitso-drano ho azy soan'ny taranany arivo mandimby. Esau zany fantatsika tsara fa nona de nona rehefa avy nandeha nizaha tany izy na izy mo mpihaza de ameo ahy io vonemba io izy de hoe amdio amiko ary ny fizokoana satria fantatry Jakoba tsara ny ana satria Jakoba de teo akaikin'ny Rebeka foana zay nihain'ny tenin'Andriamanitra fa ty raiky ty moa mandeha any an'ala foana mandeha miasa de tsy niraharainy zany na de fatrany ara fa ny kibono no nataony ambony zany de niala taminy le zo tokony ananany araky ny teny fikasan'Andriamanitra. Fahatelo, niavinaviny Saoly no nahaveriny Saoly mpanjaka io no nahaveriny toerany mahampanjaka azy very hatramin'ny fanjakany satria avinaviny Saoly Davida vinantony niaro azy nampandresy azy fa niavinaviny izy fialonana sy avinaviny vinantolany tokony andimby azy no nenjehiny faty ary fiaino avinavina mihitsy ny fony satria sady nangalatra ny asa fanompony i Samuely izy asa tokony tsy ataony de nataony inona moa zany fa tsy olona fiaino avinavina ny fony de farany navony teny izy maty izy ary nakany ampimasy zava-doza mihitsy zany. Fahaefatra, ny tsy fahononam-pony Davida tamin'ny vadin'olona no natonga ny sambatra tsy niala teo amin'ny taranany. Batseba vadiny miaramila olona tokony nandeha niady izy nitsangatsangana teny amin'ny terasy de nahitany Batseba nandro nahitany bikany de nitsiriritra tsy vitantsika nahalainy mihitsy nefa olona efa hoe manana vady arivo de vadin'olona ry miaramila miady anao arivo de alainao fa de tsy fahonona po tsy mionona ty nofo teny tsy mionona mihitsy ty fo tena de mampalita Davida nahita olona araky ny foka ozy Andriamanitra nefa mbola tratran'ny zany mbola trandraza zany Davida. Batseba ny lalainy ary zava-doza mihitsy niasatra any amin'ny tarana.
Ary ny fijangajanga dia mamatotra ara-panahy, mampisy len-damo amin'ilay olona niraisana io, dia mila kenao amin'ny tompo ibebahana ary tapana amin'ny anaran'i Jesosy. Io faty io mamatotra anao taloha io. Io tena be dia be mihitsy. Jery tsara raha misy olona tsy ampozinao koa olona toy ny hery be zany, lehilahy na tovavy, tanora dia melehibe tapitapoka dia hoe naninona lasa nijangajanga nefa izy io nefa zany le olona mivavaka tsara zany tamin'ny vola iny, fa hita tany amin'ny dadabe, hita tany amin'ny ray aman-dreny zany, dia mifindro io, misy lien-dame koa izy io rehefa manao io fijangajanga io ianao. Korinthandre voalohany toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo, Corinthiens 6:16, moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia teny iray aminy, fa io Andriamanitra ho nofiray ihany izy roa. Genesis toko faharoa andiny fahaefatra amby roapolo, misy an'izay, fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Samuel toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo, 2 Samuel 12 verset 10, koa noho izany dia tsy ala amin'ny taranaka mandrazay kosa ny sabako, satria nanahy mavo ahy ianao ka naka ny vadiny Oria. Tsy repy tsara le zany. Ko tsy ala amin'ny taranako mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanahy mavo ahy ianao ka naka ny vadiny Oria. Zava-doza, mpanompon'Andriamanitra naka vadin'olona ary nampamono ny vadiny, dia tsy niala taminy ny sabatr'Andriamanitra. Zay afafy tsy maintsy tsinjaina, mila mitandrina. Ny fiereman'ny Jodasy no nahatonga azy hanatotena. Jodasy moa dia devoly ozy Jesosy, ary ndray aminareo izy dia devoly, mpangalatra, mpamboly, mpangalatra ny vola mpianatra, mpitantana ny vola, ary io mpitambo io vola io mihitsy araka ny teniny amin'ny epistily dia fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra, ary io mihitsy fototry ny ratsy rehetra manerana zao toa, ary mahatonga ny olona tena voafaty mihitsy dia fitiavana vola, fitiavam-bola. Ny fitiavana fahefana, pouvoir sy voninahitra avy amin'olona no mbola nitoeran'ny Simona tao anaty fangidina sy fatotra ka saika nahavery azy. Ty zany le Simona mpanao ody. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia milaza an'izao: ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe omeo azy zany fahefana izany koa hoy aho mba handray ny fanahy masina izay olona metrahako tanana. Fa io Peteratany, aoko verimbaka amin'ny tenanao sy ny volanao satria nataonao fa azo fidimbola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy foa eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao aratsianao zao ka mangataha amin'ny tompo ndreo mba havelany izay noheveriny fonao, fa hitako fa mbola miteraka amin'ny fangidin'ny afero sy ny fehi-keloka ihany ianao. Zay zany fisehoan'ny ratra anaty hita tao amin'ny Baiboly sy ny boritany mpamboly, misy io tsy sitrana ka nanimba ny fiainan'ny olona zay voalaza teo ireo. Noho izany rehetra zany dia tsy mety raha ny mpanompon'Andriamanitra no tsy sitrana amin'ny ratra anaty. Eny voavonjy ny fanahy, maty nefa velona indray, vita teo ve? Tsy misy olana intsony ve? Mety torotoro nefa ny ainy, misy farasisa, séquelle navelan'ny fiainana teo aloha, izay tsy maintsy sitrana. Velantsika voavonjy ny fanahy, maty nefa velona indray, vita teo ve? Tsy misy olana intsony ve? Mety torotoro nefa ny ainy, misy farasisa, séquelle ozy vazaha, navelan'ny fiainana teo aloha, izay tsy maintsy sitrana. Inona ary no atao? Voilà la question. Inona no atao ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra
mananasa fanompoana. Mila manapaka ny tenanao, manao autodélivrance amin'izany rehetra zany ianao. Olona nalaina ho an'Andriamanitra isika ho an' Jesosy. Hozy Jesosy ny asa ataoko no ataony, za no nifidy anareo mba hamobe sy harita vokatrareo. Mila amboariny sy ratsanany mba hitondra vola bebe kokoa. Mila sitranina zany amin'ny ratra anaty ny olona hoy isika. Ina zany natao? Ianao zany manao délivrance amin'ny tenanao aloha, satria anao dia olona nalain'i Jesosy Kristy, hitory mba hamokatra, mila amboarina, mila ratsana mba hitondra vokatra be dia be. Mila sitranina amin'ny ratra anatin'ny olona hoy isika. Ny voka-dratsy hita eo amin'ny andavanandro amin'ireo mpanompon'ny tompo mitaritra ratra anaty eo amin'ny sandry fanompoana. Ty moa dia tena misy ty, ary be dia be misy ty hitako. Voka-dratsy hita eo amin'ny andavanandro amin'ireo mpanompon'ny tompo mitaritra ratra anaty, zany hoe misy ratra anaty zany, taritaritina ihany foana. Mety tsy fantany izy io na fantany fa tsy samanay fanapa-kevitra eo amin'ny sandry fanompoana. Ohatra hoe pasteur zany na evangeliste zany na apôstôly zany na mpampianatra. Eto moa dia voalaza hoe pasteur. Pasteur niaina tanaty fahasahiranana. Fantany fiainany tamin'ny taloha, pasteur anaty ao anatin'ny fahasahiranana izy. Matsiaro misy fahabangana ao anatiny, ao misy frustration, fahabangana ao anatiny ao. Dia vao mahazo rakitra dia ny fiainany aloha ny karakarainy. Mahazo ampahafolo-karena, mahazo rakitra, dia ny fiainany aloha ny karakarainy. Dia mahazo vola dia manao rapa-dango. Zany hoe resto sur resto comme les ministres du monde, mandeha restaurant ohatran'ireny ministra amin'ny ihany zao. Mividy manao fiainana mety, télé-écran la mode de télé-écran novidiana nefa ny sonorisation am-piangonana tsy zarizary. Ileo amin'ny fiangonana zany tsy zarizary, mahazo olona mandeha tsara andrakiny, mandeha ny ampahafolo-karaina, dia mikibona atao be dia be, ary ny eo am-piangonana zara ny zavatra ho an'ny tompo, hoentina mideran'ny tompo, ny sonorisation ratsy, fa ny télé-écran plat no tena atao mamonjy. Zay ny tena fijeriny. Ao koa misy pasteur tsy sitrana tamin'ny Roger tany amin'ny fahazazany. Tany amin'ny fahazazany izy dia nisy fanilikiliana. Zany hoe mbola tsy pasteur izy, fa tany amin'ny fahazazany izy nisy fanambadiana. Na nisy koa izy hoe mba te hanao pasteur tamin'izany dia hitanao moa ny olona zao tontolo zao, lahy zao ve dia mba izao, fialahy ve mbola tanora kely io dia andehana hivavaka hanao pasteur, manaova litilo fiainana, sisa. Zay moa zany no ataon'izao tontolo izao. Batterie faible. Dia manao kely batterie tsy ika charger batterie. Bonjour aloha. Bonjour. Manao tsara. Indrindra ho avy eo. Ay téléphone mandeha. Jereo tsara. Ao ve tampoka, mandeva ianareo tompo? Maheno tsara pasteur. Alléluia. Iza moa le mijery io fa tsy fantoko le anarany le miresaka amiko. Dako Ravavola. Ravavola. Ay, Ravavola, bonjour. Fa mahafantatra anao. Eny ary. Io. Tosika hoe
Allo? Zay fa maheno tsara pastera teny Jesosy. Maheno tsara eny tompoko. Eny ary mialatsiny fa dia tapaka moa jery teo aminay fomba io moa zany fomba jiramaty aminay mialatsiny tompoko a. Dia teo amin'ny ana zany tsika izantsika amin'ny sivisoa mialatsika. Ohatsika hoe ny tenitsika eto hoe pastera niaina tanaty ao anaty fahaserana zany a, mahatsara ny fabakena ao anatiny izy a, misy frustration, misy alahelo a, misy tsy fahazonaina ao anatiny a, de vao mahazo rakitra izy na mahazo fitahina na mahazo fitahina zany na ampafolokarenana izy zany de ny tena aloha ny karakaraina, ny ao an-trano ny karakaraina, fa ny ao amin'ny fiangonana tsy lasa tsy zarizary ny ao amin'ny fiangonana nefa io a, io fiangonana io no vavadin'ny lanitra, io no ao no lideran'Andriamanitra, ao no amonjena fanan'olona marobe, ao no amafazana ny tenin'Andriamanitra, ao no ahitan'olona zavatra maro dia maro mihitsy a, fanasitranana, fahafana, fahagagana ao amin'ny fiangonana io. Raha misy zavatra tokony atao tsara voalohany indrindra zany dia ny tranon'Andriamanitra voalohany indrindra. Marina aloha fa voalohany indrindra dia ny tenantsika no tempon'ny fanahy masina, dia tranon'Andriamanitra dia zay vao ny ao amintsika ao. Zay zany pastera tratran'ny Roger tamin'ny fahazazany. Zany hoe nisy fanilinkiliana be dia be mihitsy ny olona tratran'ny fanilinkiliana. Lasa izy pastera dia ao amin'ny fiangonana izy no miala vokiny zavatra misy zany. Masika, pastera masika, satria nasana tamin'izy mbola kely koa nasika tamin'izy mbola tsy pastera zany dia ratra anatiny izy, mbola tsy afaka anatiny dia lasa masika izy satria mbola mitoetra ao anatiny, manaraka azy izy taritariny foana izy zavatra iny mahatonga azy dia any am-piangonana izy miala vokina, lasa tsy mitiolana nefa fotsiny hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra reto telo mitoetra ny finoana ino moa izy tika, ny finoana ny fanantenana ary fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Raha lasa nabary za dia milaza amintsika mihitsy a fa rehefa nahita ny zavatra nataon'ny tompo a hoe ny fitiavako anareo no nahatonga mba comment ça, le sacrifice ny ainy nataony ny tena mihitsy izy teo amin'ny hazo-fijaliana. Dès nuit 2, on lui a enlevé tous les vêtements ho antsika. Aiza misy zavatra ngezabe noho izy zany. Ka matetika isika olombelona raha misy tokony ireriana dia ny fitiavana. Hoe iny olona tena olona tena mafoy onena. Ny olona manana fitiavana dia olona onena. Jesosy tena onena ny olona mihitsy onena izy. Ny olona koa zay ny olona zay nilozana nafoy délaissé, nilozana, lehilahy nilozam-bady na vehivavy nilozam-bady na zazakely dia mila sitranina. Raha tsy zany izy dia any am-piangonana izy no mamaly faty sy manjakazaka. Tamin'izy nilozana izy tamin'ny fahazazana nilozana izy dia misy ratra anaty foana hoe maninona tsy mba mitovy amin'ny olona rehetra ranona, fa rehefa tonga ao am-piangonana izy manana fahefana, manana pouvoir, raha tsy mitarina izy dia any izy mamaly faty. Misy zany, tena misy mihitsy zany, mampalahelo. Sy ihany fa tsy be dia be aloha fa misy le izy. Dia hoy isika olona zay nilozana nafoy dia mila sitranina, raha tsy zany dia any am-piangonana izy no mamaly faty sy manjakajaka. Misy koa ny olona voapepo lava dia lasa voapepo izy a, lasa mpitarika izy a, dia mitady dery izy a, mitady fankasitrahan'olombelona izy a, lasa midera-tena mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra. Matetika ny olona voapepo, ny olona lasa ohatran' zany a dia tamin'ny tany aloha tany izy olona voapepo foana. Rehefa izy lasa mpitarika, mitady dery, lasa mitady fankasitrahan'olombelona satria taloha izy voapepopepo foana dia lasa midera-tena mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy mety koa zany a, fa zany dia voka-dratsy hita andavanandro eo amin'ireo mpanompon'ny tompo mitarika ratra anaty. Izay olona manana ratra anatiny zany mitaritarika ratra anaty eo amin'ny samy fompoana, fa raha ohatra moa ka tsy manana zany izy a dia mazava ho azy fa milamina ny fiainana. Inona ary no tokony atao? Tokony harodana ny fitoerana avo, ny forteresse ny teny frantsay, mialoha ny asany ho an'ny tompo. Raha misy olona zany manana andreo a dia mila harodana
ny fitoerana avo, le forteresse, mialoha ny asany amin'ny tompo. Korintana toko faharoa andiny fahafolo verset toko fahafolo andiny fahadimy, 2 Corinthiens 10:5. Fa mandava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anotra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mahababo ny hevitra. Fa mandrava ny fisainana, mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anotra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mabo ny hevitra. Voalaza amin'ny Korintiana faharoa toko fahafolo andiny fahadimy. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa dia milaza an'izao: ary aza manaraka amin'ny fanan'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra sy ny batterie faible. Andraso kely vita fa faible zany le batterie a. Madame Yango, ahoana ty faible le batterie? Atsofiana madame Yango. Faible le batterie? Faible la batterie? Atsofi amin'ny anaty azo atao amin'ny anazy. Fa misy zoom angany ianao ka le tia le maty ny jiro dia Iza misy zoom anazy? Zoom rehefa mianary. raha misy zoom angany ianao. Zasy misy zoom ty raha sy diso a. Zasy iza misy zoom ty taloha tsy afaka miresaka ihany efa ianao mbola mandeha. Allô, mandray tsara ve nareo? Mandray tsara zay ka mandray tsara fa Jesosy atao matratra amin'ny farany ty Jesosy. Faible be le batterie tsy izy jiro teninray ho piseho voninahitry ny tompo, piseho voninahitry ny tompo. Tenio na rehefa ka tsy mandray tsony nareo. Dia ohatsika hoe Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa, aza manaraka fanao zao tontolo zao fa mivaha fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady kasitrahana ny marina. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy tokony ilay atao hoe ASP. Io ASP io dia midika hoe assisté spirituel perpétuel. Zany hoe assistena foana zany ianao isan'andro eo amin'ny ara-panahy. Ianao zany tsy male tena fa assistena, mila olona foana zany ianao. Fa afaka mamaha ny olana eo amin'ny fisainany, manao autodélivrance ho an'ny tenany. Izy ihany, ianao ihany zany raha misy an'izany ianao dia ianao ihany manao délivrance ny tenanao hoe maninona ny ohatran'izany, dia ianao ihany manapodika an'io satria ianao manana fahefana, naova zany. Isaia toko faharoa amby dimampolo andiny faharoa, Esaïe 52 verset 2: ahitsany vovoka hiala amin'ny tenanao, ka mitsangana ary mipetrahary Jerosalema vao ny fatorana amin'ny tendanao, ry Ziona zanaka vavi-babo. Ianao zany mpanompon'Andriamanitra dia tsy ilay assistena foana ianao fa ianao no mandray andraikitra hoe misy an'izany ve ianao tsapanao, ampitsaivo ny fanamasina anao foana eo, ampitsaivo za ohatran'izany ampitsaivo fanamasina, ianao masika ianao indraindray. Dia tsy afaka tena masika indraindray fa dia misy miteny amponopona dia eo manao délivrance, satria masika indraindray, tena masika afaon'izany Jesosy dia manao délivrance. Dia rehefa vizay dia lasa malefaka kely rehefa avy eo. Iza no manasitrana? Fanontaniana petraka tamin'ny voalohany, inona no atao zao indray hoe iza no manasitrana? Voalohany indrindra, Andriamanitra no manasitrana. Teo amin'ny Israely tsy mba nisy dokotera na psychologue, fa izao no mpanasitrana anao, hoy izy, hoy Jehova, Rafa no anarany. Salamy 147 verset 3. Masitrana ny torotoro fo izy sady mameny feriny. Masitrana ny torotoro fo izy sady mameny feriny. Jesosy, izy koa manasitrana faharoa Jesosy, satria efa fadiranovana izy tao Getsemane, il était angoissé. Novingavingaina izy, il était méprisé. Voafitaka sy navela amin'ny mpianatra irery izy, trahi et abandonné par ses disciples. Nilozandrainy izy, rejeté par le Père. Nahoana dia mahafoy ahy ianao?
sur la croix. Il était rejeté par le Père. Nozakainy teo amin'ny ainy ny ratra rehetra nanomboka tao Getsemane. Ny tena ny kapony 7 no fantsihana nasiana satroka tsilo no rana nozakainy tamin'ny ainy ny ratra rehetra nanomboka teo Getsemane. Tsisy olona vita, tsisy olona zakan'izany, fa izy nazakan'izany. Izy koa no manasitrana, ny fanahy masina. Ny fanahy masina noranao ny tena mahazo anao. Ny farasisan'ny lasa ao anatinao, ny fanahy masina. Ny fanahy masina ihany zany anoranao ny tena mahazo anao, satria izy mahafantatra anao. Sy ny farasisan'ny lasa ao anatinao, fanahy masina. Indraindray tsy ampozinao akory ilay izy. Ohatra, ny tantaran'i Davida izay jamba, tsy nahitany toe-pony akory, nandritra ny 2 taona teo eo. Bakeo ny tantarany ao amin'ny Samuel 2 andiny 12, 12 andiny 1 ka hatramin'ny 15. Ty Davida ty. Zay jamba tsy nahitany toe-pony akory, nandritra ny 2 taona teo eo. Bakeo ny tantarany ao amin'ny Samuel Davida zany, tamin'ny Natana, ny teny Natana. Ianao no izy ozy, ianao le nisy olona le nandro ozy, nimaritra an'izy moa izy fa mikasy ny Batseba sy ny vadiny, zay nangalarin'ny Davida. Davida efa nanana vady be dia be zany, arivo ny vady, efa mbola nalainy indray ny vadiny Oria. Dia zay. Ny fanahy masina nampiteny azy tamin'ny alalany any io, ianao olona io. Iza koa ny manasitrana dia iza koa ny tenin'Andriamanitra zay maranitra toy ny sabatra roa lena. Hébreu 4:12 ka hatramin'ny 13. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lena, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamadatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra avy na inona zay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjanja sy ariariny eo mason'izay iafarany ataontsika. Zay zany, izy aby zany Andriamanitra, Jesosy, fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Ireo ihany no manafaka antsika, manasitrana antsika. Inona no anjaran'ny olona? Mila fantarina sy ekena ireo ratra azo taloha, les blessures dans le passé, mila fantarina sy ekena ireo ratra azo taloha. Ianao zany, tsika zany dia mila mahafantatra hoe sy ekena inona zavatra ratra nahazo ateo aloha. Andriamanitra no mamerina amin'ny laony ny ainao. Dieu restaure votre vie amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa tsy maintsy fantarinao aloha hoe inona ireo ratra ireo. Salamo 26, 2:2. Dinio a Jehovah ka fantaro izao toetra ny voako sy ny foko. Zay ny zavatra nataon'i Davida. Zay zany anjaran'ny olona. Hoy Davida rehefa nibebaka tamin'ny fahalavony izy. Salamo 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Salamo 115, miendro tamin'ny heloka no niterahana, ary tamin'ny fahotana no nitorona ny reniko. Salamo 139, 23 à 24. Dinio aho, Andriamanitra, ary fantaro ny foko, izao toetra aho, ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy làna mampahory atao anatiko, dia tario amin'ny làlana mandrakizay aho. Inona zany? Mila manapa-kevitra ny hositrana sy manao dingana voalohany ny olona iray. Ianao zany mila manapa-kevitra ny hositrana sy manao dingana voalohany ny olona iray, dia Andriamanitra no manao ny sisa manaraka. Teny ianao hoe mivavana, fa miteny hoe teo hositrana tompo. Ohatra, eo amin'ny tsy fihetezana mamela heloka, refus de pardon. Tsy mety ny fihetsem-po fa narary loatra ny ratra nataon'ny olona taminao. Mila manapa-kevitra ianao amela heloka, na tsy mety azy ny fihetsem-po,
Mila manao dinana voalohany ianao ary Andriamanitra no manao ny asa. Mbola avy ianareo? Mbola mandrevy ianareo? Mandre tsara. Allô? Io mandre Mbola tsara mandre tsara. pastor. Ity zany zavatra vao nitranga tamin'ity herinandro ity, nisy olona tany ampitan-dranomasina tany. Nanana olana izy io, nanana fo izy io, nanana fahatezerana izy tamina mpanompon'Andriamanitra. Dia zavatra nahagaga, ary zany mampatsara le miresaka neny. Resaka tamin'ny vadika izy io, dia sendrareko le resaka amin'ny telefona. Vadika moa zany tsy mba manafina, fa miresaka izy dia za koa rehefa miresaka aminamako dia eo. Reny vadika io daholo, aminay roa tsy mba misy miafiny zany e. Zay le tena fahatokisina 100%. Dia miresaka eo izy, teny zao dia nanirona foko izy dia aloha mba hiresaka amin'ny namanao io. Dia miresaka taminy aho. Dia oza mantsy azy. Ianao ve teo afaka? Ianao mila mamela heloka ianao. Tena mila mamela heloka ianao na teo afaka. Tena mila heloka. Dia niteneniko azy ny fitiavana amin'ny Korinthiana voalohany io, Korinthiana toko voalohany andimy faha dimy ambin'ny folo izy. Hoe ny fitiavana tsy ohatran'izao. Tena. Vao niteny azy aho dia vao nivavaka ho anazy dia efa nitomany aloha izy. Tomany izy. Dia nasiako mibebaka izy, lasa amin'izay ny délivrance. Fa zany tena jogogo nitomany be mihitsy izy a. Dia avy ny tonga dia niteny amin'ny teny tsy fantatra mafy izy. Dia rehefa izy nanontaniana dia misy afatra neneri-mafy ny foko. Sao dia afaka ny foko. Sao dia andeha hifona ako. Sao dia andeha hifona mihitsy azo aho. Fa sa te hitsena an' Jesosy aho. Sa tsy ala amin'i Jesosy aho. Dia faly aho hoe ny Jesosy aho. Aina velanao hitrango io zavatra io, mba nataonao fitaovana izay mivady hamonjy an'io ramatoa io. Be dia be no nampiasain'Andriamanitra ako ampanetretena. Za tsy nitsena. Fa mifanahy masina ataona azy satria mora tohina foko, moronena ny foko amin'ny fampijaliana atao amin'ny devolon'ny olona. Tena mora tohina mihitsy ny foko. Mora honena be mihitsy ny foko. Dia tsy tatiko hoe ahoana izy no ampijaliana ry devoly. Fa rehefa midélivrer io ramatoa io, satria tsy nahay namela heloka, satria nitazona lolo-po mafy loatra atao anatin'ny fony. Zao dia andeha hanoratra izy a, dia andeha hifonany anaminy aho izy. Dia miresaka tamin'ny olo izy a, dia lasa mifampitsodrano izy io dia faly indrindra izy. Zay nataoko anao hoe misy ratra-po io, raha taritarisinao izy a, ka raha nitaritarisino ramatoa io foana io ratra-po dia tsy fantako zavatra nahazo azy. Fa voninahitra ho an'i Jesosy a, fa nafahan'i Jesosy izy. Refus de pardon. Tsy maintsy mamela heloka tsika e. Tsy mety ny fihetseham-po fa narary loatra ny ratra nataon'ny olona taminao. Mila manapa-kevitra ianao hamela heloka, na tsy mety azy ny fihetseham-po, mila manao dingana voalohany ianao ary Andriamanitra no manao ny sisa. Fanamarina mikasika ny tsy finiavana hamela heloka. Isan'ny sakana ny fitahian'ny mpino, iray ny voka-dratsy ateraky ny tsy fihetezana hamela heloka. Tsy azo fitahiana mihitsy mety mamela heloka. Taritiny ny mandavataona ny ratra-po, mitsetra ny tenany, mahatsiaro victime, mitady fitserana eto sy eroa, lasa petin-dresaka rehefa miona amin'ny namany. Tsy resaka fihetseham-po ny famelan-keloka fa finiavana hamela heloka. Fanapahan-kevitra ny hamela. Tsy maintsy na tsy mety ary ny fihetseham-po satria ny fonao io tsy misy mahafantatra ny fahoriana afa-tsy ianao tompony ihany. Ianao tompony ihany no arary. Ary tsy ampozinao akory fa mitsitsimiadana ny taovinao izany ary matetika mivadika kansera ao amin'ny tratra, ao amin'ny avikavika. Ilay olona nanao ratsy anao, anefa tsy mahatsapa akory any ampony ihany. Mialary ny ratranao fa ianao no simpa no tsy mahazo famelana avy amin'Andriamanitra. Mila mitandritsika, mila mamela heloka tsika. Na inona nataon'ny olona antsika, dia mila mamela heloka. Mila mamela heloka. Tantara ilay mpanompon'Andriamanitra tsy mety, tsy nisy finiavana, amindra foka namela heloka ny Baiboly. Dinio tsara teny. Izay mila dinihina tsara. Matio toko faha 20 ambin'ny folo andiny roa amby telopolo.
Koa amin'izany fanjakana lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray zay te hidinika amin'ny mpanompony any amin'ny volany, ary raha vao midinika izy dia misy anankiray nentina teo aminy izay mitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny aman-jany ny mba nifananany rehetra mba nitrosa. Dia nakoka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe tompoko meo andro aho fahaloko ny anao rehetra. Ary ny tompo zany mpanompo zany dony anazy ka nandefa azy sady namoy ny trosany taminy. Nefa no nivoaka izany mpanompo zany dia nahita mpanompo namany anankiray zay nitrosa denary 100 taminy. Dia nosamboriny izy ka nitaony sady nataony hoe aloavy zay trosako aminao, ka niankoky ilay mpanompony namany ka nifona taminy nanao hoe omeo andro a fahaloko ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tany an-tranomaizina mandra-pandroany trosa. Ary nitandreo mpanompo namany izay efa natao dia nala ely indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tany am-panompony izany rehetra nataony izany. Dia nampalainy tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafolika ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao, moa tsy tokony mba nametra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny nametra foko taminao. Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho any amin'ny mpampijaly mandra-padony trosany rehetra. Ary tahaka izany koa ny ataony raiko izay niantany taminareo. Raha tsy samy mamela ny rahalanareo amin'ny fonareo avy ianareo a, iza ho ia no mpampijaly. Momba ny finiavana mila heloka. Vakeo ihany koa ny Matitoko 9:1-15, Marka 2:1-5, Lioka 7:7-15. Nisy raha matoty nisy raha matoa anankiray Justia Koritsenbon no anarany. Izy io zany dia tany amin'ny camp de concentration tany Allemagne. Dia izy io zany nisy allemand reny zany le bourreau allemand reny zany sendra izy io zany lasa mpanompondriamanitra nitorony filazantsara. Dia io le rangahy io mihitsy no namonony zandriny vavy tany amin'ny camp de concentration. Dia io le rangahy io rehefa afaka tany zany taty aoriana, dia io le rangahy io zany nangataka famelana keloka taminy. Dia mbola tsy sitrana nifankalana satria io le rangahy io mihitsy bourreau tany amin'ny camp de concentration namonany rahavaviny teo masina. Dia tsy zakany zany. Dia zaho izy le ramatoa rahavaviny efa lasa mpitolo teny evangeliste, tsy afaka mela ny heloka io. Zaho izy te mela ny helony fa tsy afaka ozy. Fa nisy zavatra taminy, nisy hera avy aminy mihitsy natsotra ny tanany dia nanakona le bourreau le raha namonany ihany dia namela ny helony izy. Dia zavatra teo tokarinan'izay vao zaho izy teo sitrana, zaho izy teo afaka amin'ity fankalako n'ity olona ity, dia vao natolo fotsiny tany iny dia feno fitiavan'Andriamanitra amin'ny fon'le ramatoa, feno fleuve d'amour nidina tao amin'le ramatoa tamin'ny tanany. Satria izy nanao ny dikana voalohany nanampy azy Andriamanitra. Famotinana mbola vao misiby zao mbola mandritsaka famotinana. Mba ahafahanao manatotosa ara-dalàna ny antsonao, dia mila fanasitranana ny ianao amin'ny lafiny rehetra, ny fihetseham-po indrindra tokoa. Mila fanasitranana raha manana an'izany tsika. Andriamanitra manasitrana ny anio, ny prezanao sy ny lasanao. Tsy tokony hivezatra ny vokatry ny lasa intsony izay mety mivangogo manenty sy mitazona anao avy aoriana tsy handrosa amin'ny fantanterahana. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, fantaly ilay ratra ary ekeo sy bebao ary manapa-hevitra ny ho afaka tanteraka fa tsy taritarika an'iny mandava-taona. Une bonne fois pour toutes. Lona toko fahavalo 5:telopolo. Koa raha ny zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha lasana bavy mila mpanompo mahery ny tompo, olona salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Ozy izy hoe
ambinina ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanahiny ihany. Epistily Jaona toko fahatelo dimy voaloha ka toko fahatelo. Vonina amin'ny asa tsara rehetra. Timothée toko faharoa andiny fahatelo, andiny fahafolo, andiny fahafito ambin'ny folo. Izay mikasika an'ilay nataoko hoe ratra anaty. Io ratra anaty io zany dia raha mbola mitaritarika mihitsy izy dia mila miala amitsika, tena mila miala amitsika mihitsy io fa manimba zavatra. Mbola mandrevy anareo tompoko? Maheno tsara. Mbola mandrevy anareo? Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra. Zay zany mikasika an'io. Raha misy fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniana tsao. Ny zavatra hita tokotra moa zany dia zavatra tsapako nalahelo ny foko fa amintsika fiangonana zandry indrindrindrindra amin'ireo tanora lehilahy mifatoka na tanora vehivavy. Fa misy ihany misy mbola mitaritaritra ny ratra-po io satria tsy mba nanana firy tamin'ny fahazazana talohan'ny nahatongavana mpanompon'Andriamanitra na koa mpantsiritra tovavy tsara tarehy ho vady fa mivady azy moa dia heverina satria mijery ny ivelany fa tsy mijery ny ao anatiny ny olona, dia rehefa tonga amin'io ka mahazo olona ohatran'izany dia tratra amin'ny fijangatsangana hoe mba nanirian'ny tompo fa zao mba vao mahazo dia tsy mangalatra ny voninahitry'Andriamanitra, manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra, mitondra ratsy anaty ary be lehibe mihitsy ny tratra ny fijangatsangana io, indrindra ireo pastera tanora fanahy. Za mahita hoe ny pastera tsy tokony hanao pastera tsy efa manambady fidretro zay, ary tokony mandalo tsy fantako fahitako azy tena mila vavaka ny pastera, tena ilain'ny fiangonana